izay mpanompon'Andriamanitra mba andray fahasoavana sy fitahina lehibe no natao izao fotoam-bavaka rahantsika izao. Hoy aminareo androany, fotoana miavaka ity fotoana ity. Fotoana tahin'Andriamanitra ity fotoana ity. Ka na ho antsika atao anaty trano fivavahana, na ho anareo izay mahita amin'ny alàna Facebook, dia hoy hiasa mahery vaika Andriamanitra sy ny heriny. Tena isy fiasana Andriamanitra mahagaga any amin'ny fiainanao any, dia mampanantenana fa etika ny voninahitr'Andriamanitra, etika ny herin'Andriamanitra anao zavatra lehibe amin'ny fiainantsika rehetra. Ka ho fanombohantsika ny fotoana azy dia andaontsika hiaraka hivavaka hisaotra an'Andriamanitra ary metraka amin'ny fotoana eo am-pelantanany avy hatrany. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitra, mbola misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izahay, amin'ny halehiben'ny famindram-ponao sy ny fitiavanao ary ny fitahiana manokana sy ny tombotsomy menao anay, satria mbola afaka manompo anao izay amin'izao fotoana izao. Raisinay tena fahasoavana, raisinay tena fitahiana lehibe manokana ao anay Andriamanitra, ny ahafahanay mbola manompo anao androany indray. Koa na izy Andriamanitra ny fanatsonao sy ny tominao mba anaraka ity fotoam-bavaka ity amin'ny alalan'ny Facebook, dia ho tahiny izany olona izany. Isy zava-magaga ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany, tena isy hery ara-panahy lehibe ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany, ary ho anay rehetra ihany koa dia engany Andriamanitra tsisy hiala-maina izay ao anatin'izao fotoam-bavaka izao, fa hiasa mahery vaika ianao ka hitasy anosoa anay amin'ny anaran'i Jesosy. Apetrako fery-pelan-tanao Tompo ity fotoana ity n'Andriamanitra nitera nisaotra nihaja sy ny voninahitra hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy voatany fotoam-bavaka ataonay androany. Alleluia, amen. No hitehaka ho antompo sika rehetra. Ataontsika hiaraka hiteran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao amin'ny hira anankitelo. Ny hira ho ataontsika dia tsy natao ho an'ilay mpitarika fotoana na ho an'ny mpitera na ho anay mpanentana ety aloha, tsy natao ho an'ny olona ihany koa akaikinao, fa natao hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Ny anentanako anao izany dia izao mandray sanjary ianao, tena aoka ho hitan'Andriamanitra ny fonao fa mitera azy, miteran'Andriamanitra amin'ny fonao rehetrarehetra mihitsy, fa mankasitraka izany Andriamanitra. Ka manentana antsika na mandio na mitera io ny amiankohaka io dia natao ho atolotra ao an'Andriamanitra daholo izany rehetrarehetra izany. Ka dia ndao ary tompo raisika ahafantanana mafy ireo mpanompon'Andriamanitra izay hitondratsika anatin'izay fiterana izay. Halleluja, halleluja. Dia mbola ampifaliana no entina hiara-banantsika androany tonga eto manompo an'Andriamanitra. Ampifaliana koa ny tsy dia natokatrantsika, mino fa ny herin'Andriamanitra androany dia ampako amin'ny tokatranonao ao na iza n'aiza toerana misy anao ny herin'Andriamanitra ihany koa androany dia anjaka eto amin'ity toerana ity ka tsy misy na dia ray azy tsatsapa-nikasiny sy ny voninahitra. Raha mino anao dia andaontsika ity an-tanàna mafy an'i Jesosy Kristy ka ho azy ireny ihany voninahitra. Manasa anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo andaontsika hitsangana avy hatrany hideran'Andriamanitra androany. Dia mpanompon'Andriamanitra dia efa nanamafy hideranao amin'ny fona rehetra satria ho an'i Jesosy ilay fiderana. Dia te-hampaheranao androany tsarovo hoe Jesosy izay tompontsika eo ange dia ilay nandasaka ny rano teo ambony azy fijaliana, tena nokapohana tsy fantatra intsony mihitsy ny maha-izy azy no ny amiko sy no ny aminao izany ho Andriamanitra tompontsika. Raha izany na ny ainy ary na fonoanao dia tsy ho tiany ve ianao? Tiany ianao malala ianao sitrany ianao androany ary no fidiny manokana anao androany ka zao eto ny fanatrehany androany. Andaontsika me voninahitra anazy, andaontsika ankalaza anazy dia tsaro fa tiany Jesosy ianao io, nalaina volavitra loatra ianao io sapany fa tena sarobidy amin'ny Jesosy ny fisinao. Androany dia kasika anao manokana ny Tompo androany dia amenao anao manokana ny Tompo androany dia iseho aminao ny voninahiny iseho aminao ny hena. Tsarofa tena tianao Jesosy. Halleluja. Jesosy asehoy aminay fa tena tianay tokoa ianao Andriamanitra androany. Ampahafantaro anay Andriamanitra fa tena sarobidinao izay ianao anay. Amen. Halleluja. Nalainao avy lavitra loatra izay. Amen. Jesosy, amen. Panalaina
fonjenao mitsaokanao Jesosy. tena aminao androany hoe mety ny teny ngambany olona hoe resy ianao fa tsy izay ianao ilay niteneniny Jesosy ny marina hoe ny zanako sy ny asan-tanako dia aoka ho adidiko rery ihany adidin'i Jesosy ny fiainanao io adidin'i Jesosy ny ankonanao adidin'i Jesosy ny fahasalamanao adidin'i Jesosy ny fiainanao ray manontolo fa drisina ho izay teneniny olona aminao fa niteneniny Jesosy ny marina satria ianao io taranaka voafidy ianao Nuftin Jesosy manokana ianao olona miavaka ianao ary tsy azon'izy dia vola ataony inona ianao satria
Jesosy ny tompo teny farany amin'ny fiainanao sady zany hoe andaotsika mbola iteran' Jesosy ame voninahitra anazy dia ataovy amin'ny fonao rehetra ny fiderana adinio daholo izay mety adinoina fa zao andaotsika hifantoka amin'ny fiderana satria ao anatin'ny fiderana dia afaka hikasika anao ny tompo afaka hanasitrana anao ny tompo miaraka amin'ny finoana izay ao anatinao ndao ary tompoko.
raha Jesosy nifidy anao androany raha Jesosy nitanao raha mbola misy mafimafina izany dao tsika mbola iorakoraka ho an'i Jesosy ihany asika tanana mafy ho an'i Jesosy alleluia tsarovy a fa tian'i Jesosy anao io sasy zany ve dia tenenina eo akaikina hoe itsika hoe anjaratsika indray no mifaly satria tsika zanak'Andriamanitra eo amin'ilay tsy ombiazan'ny hafa mihitsy a eo tsika ny mahomby sasy zany ve ndao ary tsika mbola hideran'i Jesosy amin'ny voninahitra anazy tompo
Halleluja. Tosika mbola te tanana mafy ho an'i Jesosy a. Ataovy mafy voninahitra Andriamanitra. Samy mahazo ateratsika tompoko. Isaorana lehibe ny tompo a nahafahantsika niseo teny atrean'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fiderana izay a. Arak'ilay fanetanako tany aloha hoe raha nataonao an'Andriamanitra izany ka tena tamin'ny fonao ray manontolo nanatanterana ao an'ireny fiderana ireny a dia tsarovy fa mankasitraka izany ny tompo a ary iserin'Andriamanitra miasa amin'ny fiainantsika. Tsarovy angeny tao anatin'ny baiboly hoe rehefa niodina ny mandany Jeriko angeny Israely ka nidy mafy manda io fa nataon'Andriamanitra niorakoraka mafy nioby mafy isan'andro andritry ny enin'andro ary tamin'ny andro fampitony dia ambara amin'ny baiboly hoe niorakoraka impito niodina teo izy a dia nirodana zany manda izany satria nakatoaviny avy amin'Andriamanitra. Ka mitsodrano anao aho hoe tao anatin'ireny fiderana nataontsika ireny dia misy manda be deaibe mirodana. Misy manda be deaibe mirodana aho raha marina zany dia andao hitehaka mafo an'Andriamanitra isika. Alleluia. Ankehitriny tonga amin'ny fandarana manaraka isika dia hitondratsika ny fanatitra indray eo anatrehan'Andriamanitra. Ny baiboly moa na hoe ny soratra masina dia mampilaza fa na iza miseho alohan'Andriamanitra dia antsoin'Andriamanitra ilay olona mba hitondra fanatitra. Nanentana ny olona foana hatramin'ny maraina hoe misy ny olona lay mpanahy amin'izao fotoana ary be deaibe mihitsy no miteny hoe fa ngaho ny Andriamanitra ny mahantra mila tohanana. Ngaho ny Andriamanitra tsy manam-bolana hoe izay efa hivavaka mbola amena fanatitra ihany koa. Be deaibe ny karazana fampianarana, be deaibe ny karazana mety fanoherana sasany mihitsy aza fa ilay izy tena ao anaty baiboly tena ozy ny tenin'Andriamanitra mehy Kaisara izay Kaisara ary an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Resaka vola angeny teneniny teo hoe izany hoe misy zany tena an'Andriamanitra ary ny soratra masina koa dia milaza fanao hoe izay hitoeran'ny arena ny fonao. Amen. Ary zao voalaza ny famarina ny soratra za tsy hanao fanatitra. Tsisy. Nahitako olona ndray taona nandalo tamin'iny anosy iny izay misy olona mipetrapetraka teny an-dalana teny be voka ilay ranabavy teraka teo izy teo an-dalana teo no teraka. Napalahelo satria tsy nisy na dia akanjo anankiray ary anaovan'ilay zaza. Napalahelo teo nakako lesona ara-panahy hoe ohatr'izao zany hoe tena tsisy nininona na dia tapapandray ary tsy mitondra itsika ary rehefa miala eto koa tsika dia tsy mitondra anakely azy fa zao no teneniko anao ozy ny baiboly hoe miariarenao amin'Andriamanitra. Ao tsisy mpangalatra, tsisy kalalao. Rehavana tonga eto rehefa tena nandinika soratra masina kay dia izao mahatonga antsika tomony mba anome fanatitra anatitra ampafolokana zao ny soratra masina io omeo mena izany hoe itsika notsinjovin'Andriamanitra, tsika ny tian'Andriamanitra omena dia ny fanomezana ny fanalahy tsara indrindra hitan'Andriamanitra fa mbola manome antsika aminao avy. Amen. Ka ataovy amin'ny fotsika rehetrarehetra izany fa aza anisan'ny olona mieritreritra tahaka ilay olona sasany za tsy hanao zany pastera za mivavaka ny ataoko dia izay fotsiny dia raha izay zany ny ataonao dia tsy afaka manome ve Andriamanitra rehefa tsy mamengy ianao zany ka hivavaka isika amin'izao fotoana izao mba ahafahantsika mitsodrano ny fanatitra mba hotahiny tompo isika dia Andriamanitra teny mivaravarany lanitra keo afaka voaina. Izy ihany manana zany hoe afaka mamoha varavarany lanitra izany amin'ny alalany fanaterana ampafolo-karena ka ndaontsika hivavaka ary. Andriamanitra rainay io misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy tompo izahay tonga ao anatin'ny fotoana ahafahana indray mitondra fanatitra eto anatrehanao anatitra ny ampafolona izay nitahinao anay tokoa izahay. Andriamanitra marina izany fanentanana izany, marina ny fampahirezana hoe anao ny tany sy ny zavatra rehetrarehetra eo aminy na ny asanay zany na ny volany ray sy ny tananay zany dia tsy anay ka ireny fanampindraminao anay fotsiny fa ianao ny tena tompony. Ko androany Andriamanitra fantatray ny fahamarinana satria izahay dia tianao mbola omena dia nataonao zao hoe omeo dia mbola omeko ianareo. Andriamanitra tena vonona izay manomboka an'io anome satria nahazo maimai-pona izahay dia sahanome maimai-pona ihany koa izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanaterany fanatitra, amin'ny anaran'i Jesosy no hanaterany ny ampafolo-karena ho tahian'Andriamanitra ny izay mbola hitohy izy fanambinana, mbola hitohy omen'Andriamanitra aminao avy, mbola hitohy izy fahombiazana amin'izay atao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Mankasitraka ray zanaka fanahy masino. Alleluia. Amen. Toy izao sary ny fandaminana satria anao hira fiderana anankiray tsika eo anatin'ny fotoana hitondrantsika ny fanatitra sy hanaterana ny ampafolo-karena dia izao mitondra ny ampafolo-karena zany afaka mandroso maka ety aloha ety ianao
izay mitondra ampafolo karena fa ny fanatitra kosa dia ho tantazana eny am-pitoerana rehefa avy eo ary misy amintsika moa zany hoe anohana ny amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny télévision na amin'ny alalan'ny radio dia misy boaty anankiray ato ampovoany ato afaka mitondra ianao izay fantatrao fa tokony mety ho atao ka dia ndao ary tony koa mbola iteran-tompo isika anatin'ny fanatanterantsika isandry hoe ataony veloma avokoa ny fahantrana rehetra sa tsy zany ve veloma avokoa ny olana rehetra satria hiditra tsehatra Jesosy ndao tsika iteran'Andriamanitra ame voninahitra anazy ao anatin'izay izay tompoko
fon'andriamanitra. mahazahoarana terantsika to milohan'ny andrenesana ny tenin'andriamanitra dia rehetra izany filazana ny fotoam-bavaka andavanandro tsy miova amin'ny talata sy ny alakamisy misy ny vavaka ny fifadian-kanina ny maraina ary ny fotoam-panafahana kosa dia manomboka amin'ny 12 ora misy moa izany ny tenin'andriamanitra misy ny vavaka fanafahana ho an'ireo olona tena matsapa hoe mbola misy famatorana fanaratsy na misy herina ozona mbola mitatao amin'ny fiainana ka mahatonga azy tsy afaka ny tena hita fiainana tsara dia vonona foana ny mpanompon'andriamanitra zany hivavaka ho antsika ka anasanantsika rehetra ho avy. Filazana faharoa misy moa zany ny convention lehibe izay ho atao eto amin'ny FIvoriam Androndrakely manomboka amin'ny 7 volana, 4, 5, 6 volana ho izy io dia izy koa moa zany ny fanosorana an'ireo pastera ka izy zany fandraisana anjara izay mba ho ataontsika io fanohanana satria maromaro ny mpanompon'andriamanitra ka izay vitanao ho antsika izay efa nandray an'ilay taratasy hoe tsy haiko hoe vary arakaraka izay vitanao na menaka na atody na kafe na siramamy na sira sy ny karazany dia afaka misy taratasy atao lohato zany dia maka izany ianao izay mbola tsy misy ny ampelantananao fa ho antsika kosa nefa izay efa nanoratra na vonona andray anjara dia afaka manatona ny tompon'andraikitra ianao rehefa aveo rehefa mirava ny fotoana mba anatitra izay fandraisana anjara izay izany samy manao amin'ny fony rehetra fa izany no hitain'andriamanitra antsika. Filazana manaraka misy ny fivorian'ny lehilahy lehibe mivory lehilahy lehibe mpitady fanatitra sy ny vehivavy lehibe mpitady fanatitra ny asabotsy fa 30 volana jolay izao amin'ny 7 maraina dia zava-dehibe no fatongavana samy tonga daholo izany eto amin'ny toerana moa izany no atao. Filazana manaraka any koa ilazana mpiandraikitra rehetra fa mpiandraikitra tsy ankanavaka fa amin'ny zoma fa 20 volana jolay izao dia misy alim-bavaka lehibe ho atao eto amin'ny toerana ity ka hitanina isika mba ho tonga maro amin'ny 7 alina manomboka ny fotoana hoy ny tompon'andraikitra. Izay zany ny filazana rehetra tompoko fa tsika moa efa araka ny teneniko teo aloha hoe isy ny convention izay ho atao manomboka amin'ny 7 volana dia efa misy zany ireo mpanompon'andriamanitra avy any fiangonana misy antsika avy any amin'ny faritany anisan'izany zao eto ny mpanompon'andriamanitra avy any Belotsiribina vadiny paster Hubert miaraka amin'ny zanany reo izy ireo andao raisika pety hafatanana mafy mba hitsangana izy reo zany mpanompon'andriamanitra avy any Beloa Tsiribina. Androany koa tsika dia eto ny mpanompon'andriamanitra izay miandraikitra ny fiangonantsika any amin'ny faritra Andapa izany dia tsy iza fa raha soa manana falisolanto izy no hitondra ny tenin'andriamanitra ho antsika eto na ho antsika ato am-piangonana na ho antsika any amin'ny Facebook any izy zany nitondra ny afatra ny tenin'andriamanitra ho antsika ka fandraisantsika ny mpanompon'andriamanitra ary dia andao tsika ite tanana mafy mpandraisantsika ny mpanompon'andriamanitra amin'izao fotoana izao. Alléluia. Alléluia. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako ary manona ny fitahiana sy ny fahasoavan'Andriamanitra ao anao. Faly raha afaka hitory-teny aminao indray androany ary mino fa fotoanan'Andriamanitra izao ary efa voahomana ny fitahiana, voahomana ny fahasoavana ao anao dia tsy alamaina mihitsy ianao tonga eto fa ho tahian'Andriamanitra ianao tanteraka amin'izay rehetra manao amen anie zany. Alléluia. Andre tenin'Andriamanitra moa tsika zany resy lahatra be toriteny tamin'ny valo dia nitoroteny koa pastera Claude tamin'ny firy iny tamin'ny 10 doza ohatra mitovy eny nitoritenina isy pastera Claude zany fa afantarako azy tena afatra tian'Andriamanitra ampitaina amintsika mihitsy ary mbola zay ihany no afatra entiko aminao androany amin'izao fotoana izao dia mino fa Andriamanitra ne hiasa amin'ny fiainanao ary handray an-tanana ny momba anao rehetra ny tompo. Amen sa tsy amen? Hivavaka tsika dia angatantsika ny fanahy masina mba ahazo fanambarana isika ao anatin'ny toriteny ka ho tsapanao hiteny aminao manokana, hiteny aminao mivantana ny tompo izany. Vavaka tsika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitra,
Misotranao amin'ny anaran'i Jesosy aho, raha nentinao amin'izao tapany manaraka izao, afahako mbola manambara ny teninao na ny afatrao amin'izao fiangonana izao, ary natsoinao a Tompo anisan'ny mpanomponao izay ampiasainao indrindra mba hampandroso sy hampahery ny fiangonana. Ankehitriny dia ampiasao aho eto amin'ity toerana ity, mitenena amin'ny alalako ianao, hosory raha hitory ny teninao aho, hosory ny vavako, hosory ny teninao izay ambarako, mitenena amin'ny olona manokana, miteny amin'ny vantana ianao, ho tonga rema, ho tonga fanambaranao azy eny ny afatra izay ambarako eto amin'ity toerana ity androany. Ary mino fa ianao le Tompo Andriamanitra tsotoa, Andriamanitra lehibe sy mahagaga, no andray an-tanana ny fiainanay fiangonana. Ny afatra izay ambarako eto androany dia hamarinanao amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Misaotra indrindra ry Andriamanitray, ny dera sy ny haja ny voninahitra ho anao rery ihany, ary afafy ny ran'i Jesosy ho aminay tsiraray avy. Halleluia. Misaotra Tompo, voninahitra ho anao rery ihany. Amen. Amaky tenin'Andriamanitra isika ato amin'ny Matio 9. Vakitsika manomboka amin'ny 5:20. Matio 9 manomboka amin'ny 5:20 hatramin'ny 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe, aza manany amin'ny ainareo dia izay hoaninareo, na izay hosotronareo na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina va? Ary ny tena noho ny fitafiana? Tsy injovo ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitona ho any an-tsopotra ireny, ary ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Ary iza eo aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja aza? Ary nahoana no manany amin'ny fitafiana ianareo? Dia nio tsara ny faniriany voninkazo any an-tsaha, tsy mba miasa na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona tamin'ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary raha niahatra any an-tsaha zay any anio ka atsipy ao am-patana rapitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy mainka va ianareo ry kely finoana? Dia aza manahy ianareo ka manao hoe, inona no haninay, na inona no sotronay, na inona no tafianay? Fa izany rehetra izany dia katsahany jentilisa fantatra, fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Amen. Fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany, fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Fandraisantsika ny ten'Andriamanitra dia te tanana mafy ho an'ny tompo isika rehetra. Halleluia. Io tenin'Andriamanitra io moa izany no andraisantsika fampianarana sy fampahirezana matoka fa fanamasina ny hamangy ianao. Rehefa fanondrony ianao nandre an'ilay toriteny dia mahasoa anao ny teny averina, mahatsara anao sa tsy izany? Halleluia. Resaka momba ny fanahiana moa ny tenako androany. Fanahiana ty marobe ny olona miaino anaty fanahiana, ary tsy tsika eto Madagasikara ihany fa saika maneran-tany mihitsy, dia tena mitebiteby sy matahotra. Fahitako an'izy io moa tenin' Jesosy mihitsy nefa nilaza hoe ho avy ny fotoana hijalian'ny olona amin'ny fahaverezan-kevitra. Hanany ny olona, hatahotra ny olona, hitebiteby ny olona. Dia efa tena tsapantsika amin'izao andro iainantsika izao mihitsy hoe tena miaino anatin'ny fanahiana ny zanak'olombelona izany noho ny fisian'ny krizy maneran-tany. Ny zavatra anankiray nefa dia izao, Jesosy Kristy dia miteny amintsika, mandrara antsika mba tsy hitoetra ao anatin'ny fanahiana. Ny fanahiana moa raha amenantsika ny fitsipika tsotsotra ny amin'ny atao hoe fanahiana. Ny fanahiana dia tsy inona akory fa tahotra mialoha ny amin'ny zavatra ho avy. Izay ny atao hoe fanahiana. Tahotra tonga mialoha ny amin'ny zavatra ho avy. Izany hoe fa mitebiteby sahady ianao. Niakatra zao ny vidin'ny solika dia ny fiakaran'izay mafimafy ihany ny fiakarany. Asa na 40% moa zay sa 44%. Dia izy koa ny vao niakatra androany dia tonga dia androany koa dia niakatra daholo ny vidin'ny entana rehetra. Any aminay matsy tony le entanareo le tukutuku na le bajaja reny ny fandianana ihany. Dia 5000 moa dia efa mahatonga anay izay toerana andiananay raha mbola manodidina anandapa. Fa vao hoe niakatra ny solika androany ihany tonga dia niakatra 10 000 ny frais zany. Dia ny vidin'ny entana rehetra niakatra avokoa.
ary mino fa mihoatra lavitra no zany ihany koa tsika eto Antananarivo za tonga eto maty zao dia mijery télé manaraka radio za mihaino resaky ny mpitondra taxi sy ny olona any anaty bus ihany dia mitantara daholo ny olona hoe tena mafy sarotra ny fiainana. Misy moa miteny manao hoe ny vidim-bary miakatra tsy haiko aby Pasteur Claude nga manteny teo hatramin'ny tsaramaso niakatra koa ny vidin'ny tsaramaso zany ve dia rehefa le mandinika le vola miditra eo ampelantananao nefa ianao ohatra tsy mitombo le eo ampelantanana ohatra tsy mitombo kanefa le vidim-piainana miakatra ny PPN na miakatra indrindrandrindra le zavatra teny ilayntsika andavanandro zany zany le mahatonga mety hoe mahatonga fanahina tebiteby tahotra mialoha sahady ary efa matahotra ny hoavy ny olona hoe inona ny zavatra hitranga amin'ny hoavy hanahoana ny fiainana. Raha mampiana-janaka moa ianao takan'izao zao mampianatra ny zanaka eto Antananarivo za mipetraka any an-dapa mafimafy any za mampianatra zanaka tsy eo akaikinao zany tsy moramora zany dia indraindray ianao tena mametraka question hoe ahoana ihany ary ny fiainan'ny zanako, ahoana ihany ny fianaran'ny zanako, ahoana ihany ny fiainanay mianakavy ity. Fa androany moa ty tenin'Andriamanitra ty dia mampianatra antsika fa Jesosy tena mandrara antsika zanany, mandrara antsika fiangonana mba tsy toetra amin'ny fanahina, tsy tovy amin'izao tontolo izao satria ny tena marina ny fanahina dia ery anankiray tena manimba izy io, manimba ny ara-batana, manimba ny ara-tsaina, manimba ihany koa ny ara-petsepo satria rehefa mitoetra amin'ny fanahina ny lalandavany itsika manahy vao mifo maraina dia efa manahy ianao, mandra-parivo ny andro ianao manahy, matory ihany koa ianao dia manahy tsy mety mahita toromaso na ianao tsy mahita toromaso foana azy dia efa misy fiatraikany amin'ny fahasalamanao zany, misy fiatraikany ohatra fotsiny hoe miakatra ny tension na ihany koa hoe mahatonga ny olona voan'ny diabety eny tsy fampiny toromaso koa mety mahatonga diabety eo amin'ny olona, mahatonga karazana aretina eo amin'ny tenan'ny olona, mitondra fahasimbana eo amin'ny toe-batana, ny fihetsem-po moa lasa kizitin-dava rehefa be fanahina ianao lasa kizitin-dava. Indraindray ao anatin'ny tokantrano tsy zavatra kory fa tezitezitra eo ianao dia manontany ramose fa inona mampatezitra anao fa inona mahazo tsy isy anton'le mampatezitra fa vokatry le fanahina lasa kizitina ny olona, lasa marary fo ny olona, tratran'ny fampiretana na inona moa ny filaza zany fahatereny stress ozy ny filazantsika azy, tratran'ny dépression, faharerahan-tsaina na rarin-tsaina na fakiviana be. Zay zany le antony mahatonga miteny aminao hoe ny fanahina dia mitondra fanimbana eo amin'ny ara-batana, fanimbana eo amin'ny ara-petsepo, fanimbana eo amin'ny ara-tsaina, tsy manovana inona na inona ny fanahina. Ary zay moa ny antony mahatonga Jesosy Kristy milaza ery amin'ny 7:20 zao ny fanazavany azy, ary iza ao aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja aza. Tanao na ny zavatra kely sy bitika eo amin'ny fiainantsika ary tsy voaova ny fanahina tahaka ny hoe ny alavana raha emetsekanty ianao dia efa eo foana ianao fa misaoran'ny tompo fa tsy afaka mampakatra ny alavanao ianao ataoko 1m60 indray fa ohatran'ny tsy tiako zao. Na ny andro iainana rehefa tonga ny fotoana na fetrandro tsy maintsy ialany eto ambonin'ny tany tsisy afaka miala amin'izany. Za mahita olona maro manambola fa tena manao zay azo atao mihitsy tsaboana fa rehefa tonga ny fahafatesana tsy maintsy maty. Tsy afaka manova ny andro iainantsika na dia kely aza, tsy afaka mampitombo ny alavana satria izay ny dikan'io ery ambany ery na ray akio aroa ny tenin'Andriamanitra tsy afaka mampitombo ny alavana. Zany hoe tiany Jesosy ambara dia zao na ny kely sy bitika indrindra eo amin'ny zava-misy amin'ny fiainantsika aza dia tsy voaova ny fanahina. Tsy hoe manahy ianao mandritry ny andro dia mivao azy eo ny problema no ianao be fanahina na matianina amin'ny fanahina ary ianao tsy ampivao amin'ny problemanao zany. Tsy hoe sitrana amin'ny aretina tsika rehefa nanateo hoe be fanahina be tonga dia sitrana amin'ny aretina na afaka ny zavatra nampanahirana anao na niova ny toe-java-misy ny ainanao, tsy manova na inona fa ny ovany dia ny toe-pahasalamantsika araka ny teniko teo hoe hery manimba ny fanahina, hery manimba. Zay ny antony mahatonga Jesosy miteny amintsika mba tsy hanahy ary ny klasen'i Jesosy mitovy amin'ny fahotana mihitsy eny ny fanahina tahaka ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza manompo sampy, aza manahy. Tanao mitovitovy amin'ny fitenenan'i Jesosy ny fahotana mihitsy le fanompo-tsampy. Tsy tian'Andriamanitra hitoetra anatin'ny fanahina ny zanany satria tsy tian'Andriamanitra ho simba ny ara-batanao, tsy tian'Andriamanitra simba ny ara-petsepo. Andriamanitra ny Andriamanitra fitiavana.
tsy tian'Andriamanitra simba ny ara-tsaina sanatriny zany hoe tratra ny depression reratsaina kivy fiafaran'ny olona moa mamono tena rehefa zay ny tena retina mafindrina am'le fakiviana zany lasa tonga any famozam-poa dia fiafarany mamono tena tsy tian'Andriamanitra ho tonga amin'izany ny zanany ary zay ny atomatonga Jesosy miteny amintsika hoe aza manahy dia mety hiteny amiko ianao hoe ahoana moa pastera ny tsy anahina tsy maintsy miahiahy foana ianao ia ny fiahiahinany amin'ny fiainana mety ho tonga ary ny saitsika mety sehatra mbola azony devoly tafiana ny fisainantsika za zao miteny aminao fa fantantarako teto tamin'ny maraina l izy hoe za zao mampianatra ny zanako ety ny zanako lahy manoa sy jailahy mampianariko aty Antananarivo dia nisy fotoana ngamba nalaza be taty hoe misy kidnapping zay misy ina moa filaza azy fakanakeriny misy fakanakeriny teto Antananarivo zaza eo amin'ny 1 taona sa 12 taona hatrany amin'ny 12 taona ngamba izay fandrenesako azy ary le taonany zanako vavy eo anatin'izany mihitsy izy nefa mivoaka maraina mandeha mianatra miverina ny hariva dia any an-tapany tena ohatrany natahotra ihany hoe Jesosy ary ny olona koa mampitahotra ahoana ny zanako pastera dia ohatrany te-andeha aty Antananarivo mihitsy dia ohatrany tiako mihitsy hoe aloha zarangamba manatitra ny zanako amin'ny maraina dia miambina azy eo mandrapiravany dia tonga indray firavana dia alaiko indray izy dia tena entiko mihitsy izy dia makany an-trano izahay ohatran'izany mihitsy ny tiako atao fa teo foana nampahirezin'ny fanamasina hoe ny fanamasina dia misy azy amin'ny fotoana rehetra ao anatin'ny fotoana anankiray na any an-dapary any dia afaka mikarakara ny zanako izy afaka mandray tanana ny zanako izy afaka mandray tanana ny hoaviny zanako izy dia tahaka an'izany koa ny fiainanao fanamasina afaka mandray tanana anao ny hoavinao ny zanakao ny mombanao rehetra tsy hainao nga le tenin'Andriamanitra manao hoe indro vitako tomboka vatsy eo am-pelantanako ianao ny fiainanao ane misy tanana miazony ny hoavinao ane misy tanana mahery vaika miazony ary tsy misy afaka marombaka eo amin'ny tanana maherin'Andriamanitra Andriamanitra miazona ny fiainanao ny tanan'Andriamanitra miazona anao tsy voarobaka satana ianao tsy voarobaka ny olona mpamosavy na mpanompon'ny satana ianao fa eo tanan'Andriamanitra ny fiainanao misy tanana mahery miazona anao miazona no avinao ataovy amainina tena mafy izany raha afaka mitea tanana mafy an Jesosy dia mitiafa mafy halleloia osy isy aho hoe ny fiahiahina mety mandalo fa aza manaiky andevozon'ny fanahina rahalahy aza manaiky andevozon'ny fanahina ry ranabavy ry fiangonana aza manaiky andevozon'ny fanahina ianao zavatra ampahireziko anao eto androany dia izao Andriamanitra manampy antsika mba handresentsika ny fanahina mba horesinao le tahotra mba horesinao le tebiteby ka tsy hitovy amin'ny olon'izao tontolo izao zany resy lahatra fa tsika io ny manana fiadanan'i Jesosy tsika mantsy rehefa resana le fiadanana dia saretsaina raisitsika hoe ohatrany hoe mandeha eny amin'ny rano mandeha mitsosa moramora misy vorona manidina dia milamina kalma tsara ny zavatra zay le fieritreretantsika le fiadanana fa le tena fiadanan'Andriamanitra ao anatin'ny zavatra misafotofoto fa ianao mbola milamina tsara foana ianao ohatrany hoe Jesosy eny ambony sambokely ny olona rehetra samy mikropaka avokoa fa izy mbola mandro matory tsara eo ambony sambokely ekane zany fiadanan'i Jesosy zany ao anatinao hoavahan'Andriamanitra amin'ny olon'izao tontolo izao na mitebiteby zao tontolo izao na miainao anatin'ny tahotra sy ny ororo zao tontolo izao fiadanan'Andriamanitra ao amponao fiadanan'i Jesosy anapaka ny anatinao ataovy amainina tena mafy izany halleloia dia hoy izy amintsika androany hoe rehefa tena fantatsika tsara momba an'Andriamanitra ivavahantsika fantatsika tsara ny heriny ny fahaiza-manaony fantatsika tsara ny zavatra hain'Andriamanitra tao na ny zava-bita n'Andriamanitra hoe iza tokoa le Andriamanitra ivavahanao iza tokoa le Andriamanitra rainao dia zany no manafaka atsika tsy haina ao anatin'ny tebiteby tsy haina ao anatin'ny tahotra tsy haina ao anatin'ny fanahina sa tsy zany ka ezahako azavaina aminao hoe iza tokoa le Andriamanitra ivavahantsika indraindray mantsika ohatra mipetraka ny question mbola vitan'i Jesosy ihany ve ny anasitrana an'ity aretiko ty nisy vehivavy anankiray izay mbarako aminao alohan'ny tena tozako toriteny aminao mba ampahafantarako anao fa tsy miova mihitsy Andriamanitra vehivavy anankiray izay tena nanana olana be amin'ny resaka arabola satria nakavola tany amin'ny otivy izy ary tsy vola kelikely ny nalaina dia nananteny izy hoe ho tavaveriny kanjo no tatiariana tsy nanana asa sy fivelomana ihany tsony koa le vehivavy tsy voaverina ny volan'ny otiva tamin'izany
dia tsy afaka mivoaka ny tranontsony nandritra ny volana maro miafina na mandeha any am-piangonana ary matahotra mafy mihitsy mandeha makany am-piangonana tsy masambyseho eny akalamanjana eny masony olona eny mandeha na izy tonga tao an-trano ary andro harivariva izy ny tonga tao sady mitomany ny tantara amiko dia izy moa mitomany dia za koatra mangorakoraka ny foko mandre an'le problemany hoe zany pastera tena tsy mahazaka mihitsy mamivoaka fa matahotra an'le tompona andraikitra dia tamin'izany moa nampahery azy hoe matoki an' Jesosy ianao fa hivavaka ao anao fa zao ny teneniko aminao raha vao mahazo vola ianao dia efa ny trosa zany tokontsika kristianina tokony mahitsy foantsika hoe raha vao mahazo vola tsy tonga dia enakisoa kory mamaika hoe ela be zay tsy nina enakisoa na tsy ninona koa fa ndeha ataoko an'izany fa ny trosa aloha ny alefa malaky fa avy eo mbola hain'Andriamanitra miregleny zavatra rehetrarehetra sa tsy zany dia nivavaka an'le ranabavy dia nampahirizina sy madama izy satria nitomany izy tonga tao an-trano fa isorona n'Andriamanitra fa volana vitsivitsy tao aoriana nanao fahagagan'Andriamanitra dia jerenay amin'izay izy tonga falifaly sady manatra fafolo-karenao an-trano izy misaotra n'Andriamanitra pastera efa manomboka miverina zao dia neken'ny tompona andraikitra aminao ity ve afaka mamerina tsikelikely an'le vola indray za tao anatin'ny fotoana fohy tao aorianan'izay voaloha soma tsara ny volan'nao tiva rehetra ary le ranabavy tena antahin'Andriamanitra tia ampahirenao fa misy Jesosy mahiry vaika miaraka amintsika afaka manangatanana ve ianao dia mba manao amenina tena mafy ho an'i Jesosy raha mbola afaka mitehan-tanana ho an'i Jesosy ihany koa tsy ho an'ny pastera lanto fa ho an'i Jesosy dia ataovy tena mafy halleloia ndraindray fanontaniana mipetraka amintsika hoe vitan'Andriamanitra ve mianay amin'izao vidin'ny zavatra miakatra be zao ao anatin'ny krizy zao ve mbola afaka mikarakarana ihany Andriamanitra question mipetraka amin'ny sain'ny olona marobe eny fa na dia ny kristianina aza mbola ao anatin'izany fanontaniana izany androany dia ampafantatra anao hoe manahoana marina le Andriamanitra ivavahantsika araka ny fanambarana nambarako teo hoe rehefa fantatra ao tsara ny momba an'Andriamanitra ny heriny ny zavatra hainy atao ny zavabitany ny fahaiza-manaony dia anampy anao zany ho afaka ao anatin'ny tahotra fa tena atoky an'Andriamanitra ianao hoe ay ve tena tsisy dikany amin'Andriamanitra mamamy problemako amainina sa tsy amainina amaky tenin'Andriamanitra tsika atao amin'ny salamo fahavalo amby fitopolo andininy fasivy hatramin'ny fasivy amby roapolo salamo fahavalo amby fitopolo andininy fasivy hatramin'ny fasivy amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy ny zanaka Efraima zay nitondra tsipika ny itifirany dia ny ambo tamin'ny andro fiadiny tsy nitandrina ny fanekena amin'Andriamanitra izy ary tsy nety nandeha araka ny lalàny nanadiny ny asany izy sy ny fahagagana zay nampahitany azy teo anatrehan'ny razany nanaovany fahagagana tany amin'ny tany Egipta dia tany amin'ny tany lemaka zoana nampisaraka ny ranomasina izy ka nitondra azy nita dia nampijanona ny rano toy ny atotan-javatra ary ny rahona no nitondrany azy raha antoandro sy afo mahazava no ny alina namaky vatolampy tany anefitra izy ka nampisotro azy nanara-po tahaka ny amin'ny rano lalina ary nampivoaka rano mandrika avy tamin'ny aram-bato izy ka nampirotsaka rano tahaka ny ony kanjo mbola nandrosona nota tamin'ny any izy ireo ka napatezitra ny avindrindra tany anefitra dia nakafanan'Andriamanitra tapony izy tamin'ny ilany anina araka ny nahaliana azy dia niteny nanohitra an'Andriamanitra izy ka nanao hoe mahavelatra latabatra ty anefitra va Andriamanitra indro namelo ny vatolampy izy dia nikororona ny rano ka nandrika mahay manome mofo va izy mahatonga hena ho an'ny olony va izy andiny faraka amby roapolo noho ny reny Jehovah zany dia tezitra izy ary nisy afony-drehitra tamin'ny Jakoba sady nisy fahatezerina namely ny Israely satria tsy nino an'Andriamanitra izy ireo ka tsy nahatokony famonjeny kanefa nandidiny raony tany ambony izy ary ny varavaran'ny lanitra no nivoany zay tia hita varavaran'ny lanitra mivoa dia manao amenina tena mafy ary ny varavaran'ny lanitra no nivoany dia nandatsaka manana teny aminy hoaniny izy ary ny varin'ny lanitra nomeny azy za matahotra ianao fa mihinam-bary ianao rehefa tonga any an-danitra ary malagasy ny fihinany mahery no nohan'ny olona nanaterany anina avoky azy izy nampandeha ny rivotra avy any atsinanana teny amin'ny lanitra izy ary ny hery nitondrany rivotra avy any atsimo dia nampilatsahany hena betsaka ohatrany vovoka izy sy voromanidina ohatrany fasiky ny ranomasina ka nalatsany teo avoan'ny tompony manodidina ny fitoerany andiny fasivy amby roapolo dia nihinana izy ireo ka voky tsara ary izay ny ilainy dia nomeny azy ary izay ny ilainy dia nomeny azy nitondrasan'Andriamanitra ny zanak'Israely nandritra ny diany tany amin'ny tany efitra
halokany atongavany any amin'ny tany Kanana. Aza diso hevitra loatra tsika mikasika hoe fa maninona moa Andriamanitra mbola tsy tonga dia netiny tany amin'ny tany Kanana fa mbola nandalo tany hevitra misy dikany. Satria Andriamanitra ny fifandraisana. Foron'Andriamanitra ifandray aminy isika. Tian'Andriamanitra tsika ho zanany lahy sy zanany vavy fa izy kosa ho raitsika. Dia tian'Andriamanitra be izay fifandraisana zay. Ka alohan'ny tahian'Andriamanitra azy ho tonga any amin'ny tany Kanana dia tsy maintsy manamboatra fifandraisana any amin'ny tany efitra aloha Andriamanitra. Satria ambarako aminao fa raha tsy nandalo tany efitra ny zanak'Israely fa tonga dia nanan-karem-be vava tonga tany amin'ny tany Kanana adin'izy ireo manompo an'Andriamanitra. Mety ho nanompo sampy koa ny fiafaran'ireo olona ireo raha ohatra izy ka tonga dia tonga tany amin'ny tany Kanana. Fa tsy maintsy mandalo hoe tany efitra misy fahoriana ao, misy fahampiana ao, fa reny problema sy fizahan-toetra lalovana reny dia entina hanamboaran'Andriamanitra ny toetrantsika, entin'Andriamanitra ampivelarana ny toetrantsika mba ahatonga antsika nahaka an'Andriamanitra, ahatonga antsika hitovy toetra amin'ny Jesosy. Tsisy amenina mafy izany. Indraindray mamaika antsika rehefa ao anatin'ny atsy problema antsika, mamaika antsika Jesosy io va ao problema. Sitrahano amin'ny aretina Jesosy io. Taio a Jesosy ho afaka amin'izao problema zao. Maika ianao ny amin'ny va amin'ny problemanao. Maika isika hialo aminatin'ilay toe-javatra sarotra lalovantsika. Fa Andriamanitra kosa maika ny amin'ny fiovan'ny toetranao hanahaka azy hitovy toetra aminy. Ka tsotra raha te ho afaka malaky eo anatin'ny problema, mahaiza makalesina malaky. Amainina sa tsy amainina? Na Jesosy ary voalaza amin'ny Baiboly manao hoe nianatra fanarahana tamin'ny fahoriana nentiny. Jesosy anie nilesina niraisiny tao hoe. Ny zavatra niraisiny anie tao hoe. David amin'ny teny manao hoe soa ihany nampahoriana mba hianarako ny didinao. Any anatin'ireny fizahan-toetra sy fahoriana lalovan'ireny tsy voatery ho ratsy avokoa akory ireny. Fa misy toetra tian'Andriamanitra ho ambolena ao anatiko, tian'Andriamanitra ambolena any anatinao. Zava-dehibe mahay misaotra ny tompo fotsiny tsika. Raha tiantsika ianao vetivety ho afaka amin'ny tany efitra, makatoavan'Andriamanitra, makasitrahan'Andriamanitra, alaviry ny fimomonomana, alaviry ny fanomezan-tsiny, ataovy amainina mafy re tompoko. Tia fa mafy an'i Jesosy. Amainina sa tsy amaina? Ka nandalo ny tany efitra ny zanak'Israely toerana namolavolan'Andriamanitra azy. Any Andriamanitra mampianatra azy mba hiankina amin'Andriamanitra satria tany efitra tsy hisy sarangotonao tsoniko. Fa dia efa Jesosy efa Andriamanitra no antsonao sy fitenina iazy ihany mialatsiny hoe tavandraina. Hoe tena hiankinanao Andriamanitra tsy misy afa-tsy ianao. Zay le tany efitra tsy hisy zavatra mety hoe mbola andeha hiankinankinanao tsony. Nampianatra ny zanak'Israely Andriamanitra mba tena hiankina amin'ny marina. Ny fandalovany tany amin'ny tany efitra be dia be zany zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Dia tao anatin'izany maro ny tsy fahampiana. Fa ny zavatra mandresy lahatra aloha dia zao hoe na dia mandalo tany efitra ary tsika indraindray na mandalo fizahan-toetra ary tsika indraindray Jesosy tsy mahafoy anao zany. Andriamanitra tsy mba mandao anao zany. Za so mitsodrano izay rehetra mandalo ady androany ahitany tanan'Andriamanitra mahery vaikany ianao, hampandresy anao amin'ny ady rehetra izay lalovanao amin'ny fiainanao. Amainina sa tsy amainina? Fa rehefa nandeha tamin'ny tany efitra ny zanak'Israely tsisy rano isotroana. Hainao tsara fa nisan'ny lehilahy fotsiny eninetsy. Pasteur Claude moa tory an'izany teto maraina fa nampome mihitsy ny fanambarany azy. Fa enina etsy no isany isan'ny lehilahy malio lalana fotsiny fa raha miaraka amin'ny zazamam-behivavy io ho an'ny mpandinika Baiboly dia mahatratratra any amin'ny 3 tapitrisa nisan'ny vahoaka niala tany amin'ny tany Egipta ho any amin'ny tany Kanana. Fa Andriamanitra mandray an-tanana an'izany. Dia tsy mba mino ve anao fa ain'Andriamanitra mandray an-tananareo mianakavy atsika mianakavy. Na olona 3 tapitrisa ary niraisin'Andriamanitra tanana nandritra ny 7 taona. Halleluia. Tsisy rano sotroina, problema be zany hoe any amin'ny désert ianao tsisy rano. Fa dia nanao fahagagana Andriamanitra, io vato lampy io no vakian'Andriamanitra nakoronitresaka dia namoaka rano taka ny renirano taka ny ony. Dia nanomboka ny gororona ny rano dia nisotro rano teo ny zanak'Israely 3 tapitrisa. Afa-po izy rehetra. Zany matsy Andriamanitsika rehefa mitara lasaina bavy mahay manome mihoatra no zay verinao na zay angatanao izy. Zany Andriamanitra. Afa-po tamin'ny rano nosotroana ny zanak'Israely. Dia nandeha indray fotoana noana indray zareo. Dia mampalahelo ny zanak'Israely ary tsy tokony alaitsika tahaka zany. Fa ny zanak'Israely manome tsiny an'Andriamanitra foana isaky misy zavatra tsy ampy. Fa za mandoro hevitra anao hoe rehefa misy zavatra banga eo amin'ny fiainana, tsotra mandehana mandoalika amin'ny vavaka dia
lazao amin'i Jesosy tsotra le zavatra mahazo hoe Jesosy eo marary a dia kapoka taminao nefa nanasitranana ka dia marino amiko le fanasitranana tsotra ny izy Jesosy eo tsy misy vola eo aminay ny eo ampelantanay fa manify ny vidin-javatra zao tena efa miakatra fa dia ampio zay amin'ny arabola Jesosy ny afaka miditra amin'ny lafin-javatra rehetra mihitsy amin'ny atsiprieny eo amin'ny fiainantsika raha tsy te-hiteny aminao fotsiny hoe jerenao tamin'i Jesosy entre parenthèse ty tamin'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty eny fa inona ny fanontaniana petrany tamin'ny mpianatra manakany koa vao maraina io manana hanina hoanina ve ianareo zany hoe Jesosy mieritreritra amin'ny sakafo marainanao efa mampiasa ny lohany hoe inona sakafo misy hanina hoanina ve ianareo hoe misy sakafo maraina ve Halleluja ohatra ny te-hiteny aminao hoe hatramin'ny atsipriany kely amin'ny fiainanao ane ka mihevitra an'izany Andriamanitra patovy amainina tena mafy reto Halleluja Halleluja dia rehefa naona izy ireo tsy nisy mofo nohanina nanome tsiny tsy hain'Andriamanitra le nanome rano anay na mpivoaka rano tamin'ny vato lampiny ve ny manome mofo hohaninay mahafaka mamelatra latabatra anay aty amin'ny tany efitra ve Andriamanitra mampalahelo an'Andriamanitra zany satria ohatra mampiseho hoe Andriamanitra tsy mahay zavatra zany fanontaniana zany dia inona nataon'Andriamanitra nandatsaka man'Andriamanitra nazavaiko teto tamin'ny maraina moa hoe tsy kelikely manana latsaka tamin'izany misy mpampianatra zay dia zao ny tenin'ity mpampianatra ty hoe mba fantatrao moa ny lanjany manana latsaka isan'andro isan'andro tao amin'ny tobin'ny Israely 4500 tonnes isan'andro 10,7 tonnes une tonne égale 1000 kilos zay 1000 kilogrammes zany raha atao fois 1000 ilay 4500 tonnes égale fio zany ro andrala mahay matematika reto 4,500,000 kilos zay 4,500,000 kilos 10,7 tapitrisa kilao zay izy malaza azy kokoa isan'andro raha ihany mba riako manao halleluja mandresy lahatra ane zany raha lasana bavy ary tsy hoe indray mandeha ihany hoe inona ianareo dia zay fa isan'andro san'andro ary nandritra ny 4 taona 70 taona 70 taona Andriamanitra nandatsaka mana isan'andro indray ny anjaranareo fa mampy anareo ny 4500 tonnes isan'andro olona telo tapitrisa mifaly amin'ny sakafo arotsak'Andriamanitra manambara aminao fa tena mpamatsy goavana le mamatsy ny fiangonana RHEFI eto Androndrakely le mamatsy ny isambatan'olona tena mpamatsy goavana mihoatra noho ny fahafantaranao azy izy magaga mihoatra noho ny fahalalanao azy zany Andriamanitra matovy amainina tena mafy magaga ane zany raha lasa anabavy za rehefa nahalala an'izany toy za hoe tsisy dikany amin'i Jesosy raha mamanty problema keliko ty tsisy dikany amin'Andriamanitra fa tsika mila matoky azy dia nilatsaka ny mana 4500 tonnes isan'andro san'andro dia nihinana tena voky satria izay ho le Andriamanitra ivavahantsika tsy manome kelikely zany izy fa manome mihoatra izy amainina sa tsy amainina teo indray zareo nanomboka anatsiary fa efa nihinana mana foana le mana tsy hoe zavatra matsatso filaza amin'ny Baiboly hoe taka ny voandrafy mamy ny tsirony asa taka ny gâteau ve zany fa tsy makarary indray le mamy amin'ilay izy fa tena avy any an-danitra mihitsy ny karakaran'le dia nihinana tena nihinana voky ny olona fa teo foana indray zareo natsiarotsiaro hoe ohatrany tsisy hena mihitsy mana maraina mana toandro mana riva tenin'ny pasteur Cloteto moa mampimeany hoe raha io foana no hoaninao isan'andro ohatra za zao nisy fotoana nanao service tany Faratsio fa mandalo ady zany hoe olona manao SN zany tamin'izany fa manomboka maraina zay dia hitanao le pokanovo ny filaza azy ho anareo le efa tany amin'ny faritra tany dia zany ny fiainana manomboka maraina dia ovo no hoanina atao zay anaovanao azy ndraindray afangarongaro sira ndraindray atao siramamy atao amin'ny fomba rehetrarehetra maraina atoandro hariva na ny vary hoaninao raha mbola misy ovy ihany any anatiny any vary amanovy ny anarany fa dia tsy maintsy hoanina marina ilay izy fanaona
dia marina fa leo tokoa le zanak'Israely satria marina foana no anina fa le problema matsy a nataon'ireo ohatran'ny tsisy dikany le fitahinany men'Andriamanitra dia rehefa miteny izy manao hoe leo antony manamana foana tony izahay aza mba atao tsintsinina ny fitahin'Andriamanitra fa raha mila zavatra hafa dia mankatandray amin'Andriamanitra fa tsy mba mandatsy Andriamanitra manome malalaka izy a manome mamaim-pona ho antsika Andriamanitra. Amen na sa tsy amen? Ny afamafo an' Jesosy fa tsara ny tompo a. Halleluja. Dia nanomboka ny teny ray izy hoe mila eny izahay mahay mamela latabatra anay ve ianao Andriamanitra. Tsaronay izay nihinan-kena tany amin'ny tany Egypta. Marobe ny zavatra niresahan'izy ireo. Fa avy eo Andriamanitra indray nandatsaka hena avy any an-danitra. Dia ny baibolitsika milaza manao hoe nandatsaka hena tahaka ny fasika an-dranomasina sy voromanidina tahaka ny vovoka. Be dia be ne zany. Raha ekio miala amin'ny tany feno ny topo feno papelika. Tsy haiko na $4 tokoa moa fa any Amerika hono mbola misy an'io papelika io vorona izy io. Tsara le henany. Fa tsy haiko na $4 fa adiniko le izy. Ny papelika anankiray. Fa tamin'izany nefa Andriamanitra nitsofin'Andriamanitra avy any ny papelika. Ohatran'ny hoe hain'Andriamanitra ny mitsoka an'ireny le mangamanga be dia be ireny tonga dia mitsofoka any anatiny. Zany resy lahatra amin'i Jesosy. Mba eritreretinao nefa tamin'ny Peterany mandritry ny alina izy maka trondro sy mahazo na anankiray azy. Na voam-boatavo ary moa fitentsika an'ilay trondro kely ireny. Tsy nahazo na dia anankiray azy. Fa tapoka teo fotsiny rehefa miasa Andriamanitra tsofin'Andriamanitra avany ny trondro ngeza be fanisika niditra tao anatin'ny nina moa sampy kely ao anatin'ny araton'ny Petera. Mbatovy amainina mafy. Ka ohatra mahita mangamanga be dia be tsofo ny fanamasa. Ho any anaty pôsinao, anaty pôketranao. Ahoana tokoa moa tsy hinotsika an'izany. Andriamanitra ny hain'Andriamanitra ny zany nandro any ary hain'Andriamanitra manome vola rehetra zay rehetra ilainao. Hain'Andriamanitra omenanao zany. Mity afamafo an' Jesosy. Halleluja. Ny tomany hena ny fiangonana tsy moramora ihany na azo Mosesy. Satria ny olona rehetra nitomany, zazakely moa fa tsy ferana tsony e. Fa dia mitomany nono zay tsy te hinana mana tsony fa te mba tena kena tsaronay ny hena tany amin'ny tany Egypta. Fa tsy ny zaza ihany, tsy ny tanora ihany a. Fa hatramin'ny vehivavy lehibe koa nitomany teo anatria amin'ny Mosesy. Mosesy, tsy mihinan-kena izay ny zanakay. Tonga ihany koa ny lehilahy lehibe. Raha ohatra ny feo amin'ny pastera lanto zany daholo ny feo an'ny lehilahy tamin'izany a. Angamba tena nangotroka misy tao amin'ny tobin'ny Israely tao. Nisy toman'olon-dehibe tao. Nitomany hena. Mosesy moa tamin'izany ny teny manao hoe fangaha zany teraka an'ireto Andriamanitra no hitoman'in'ireto angatahany hena. Esory amiko mihitsy ny aiko. Tsy moramora, entre parenthèse fa tsy moramora mitondra olona, tsy moramora mitondra fiangonana. Dia mampahery anareo hoe aza atao izay ampisento ny mpanompon'Andriamanitra izay miandraikitra antsika, na pastera ray aman-drenitsika, na ny chef de groupe-tsika, na ireo mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa, fa aoka tena ho mora entina isika. Satria ny tanjona antsika ho any an-danitra ary lasiana baha. Mbatovy amainina tena mafy. Ny sento Mosesy, zanga niteraka an'ireto Andriamanitra fa isory amiko mihitsy ny haiko fa tsy vitako tsony. Dia hozy izy Andriamanitra, ameo hoe nareo olonareo. Andriamanitra ne tsy taitra mihitsy. Ameo hoe nareo, taitra Mosesy, olona telo tapitrisa. Ahoana ny anomezana hena amin'izay, ny eninetsy lehilahy matanja be mazotomany. Any aminay ihany lehilahy matanjaka mety malany hatrany amin'ny 3 pla mihitsy. Tena malany be mihitsy, indrindra hoe nandeha tongotra lavitra. Ahoana ny amikisana henany reto? Ary Andriamanitra ny teny hoe tsy ny 2 andro, na 3 andro, na 5 andro, na 10 andro, na 20 andro fa iray volana mipaka. Mandritra ny 2 volana zany ianao fetikena foana ny olona hinan-kena isan'andro. Fa taitra Mosesy dia hozy izy Mosesy hoe Andriamanitra, move ny omby rehetrarehetra sy ny osy sy ny ondry zay ompian'ny olona ny andeha ho vonoina ka zany no hena ho aninay mandritra ny 2 volana. Sa ny trondro rehetrarehetra any anatin'ny ranomasina any no andeha ho angonina ka ho zaraina an'ireto olona marobe mandeha ho telo tapitrisa reto Andriamanitra. Fa inona ny valitenin'Andriamanitra? Ny afova ny tanan'i Jehova. Ry fiangonana manatrika eto, ry fiangonana, ianao izay miaino any tokantrano any,
mbola tsy niafo ny tanan'Andriamanitra, mbola tsy niafoy ny tanan'Andriamanitra. Teo izy Andriamanitra hoe indro hitanao na ho tanteraka ny teniko na tsy. Fa tsy ela taorian'izay nalefa n'Andriamanitra ny rivotra amin'ny fofofofo. Engany ka isy rivotry ny fanamasina fofofofo eto andro. Nitondra ny fitahiana rehetra. Niala avany feno papelika tamin'ny tompony Israely rehetra, feno papelika. Nanomboka ny inana. Ao moa ny olona efa matahotra hoe androany aloha misy ty fa dia inana manara-po mihitsy. Dia ny inana. Fiafarano ny ten'Andriamanitra mivoaka tany amin'ny orony. Mivoaka tany amin'ny vavorony mihitsy ny sasany. Satria vokatry le fanahiana ary napatezitra an'Andriamanitra zany. Ny tiako ambara amintsika dia izao. Vita n'Andriamanitra ny hany fiangonana. Izay mahatratra 3 tapitrisa. Mandritra ny 7 taona. Ary misy ten'Andriamanitra anankiray ty ato amin'ny Salamy 5:100, 5:30. Salamy 5:100, 5:30. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary dia nitondra ny olony nivoaka izy sady nampahazo azy volafotsy sy volamena, ary tsy nisy nangozozo, na dia iray akory aza tamin'ny fireneny. Tovy mafy tsara ny amen. Tsy nisy nangozozo na dia anankiray aza. Tsy nisy olona nitondra tena tamin'izany. Tsy nisy olona nitondra beky tamin'izany. Tsy mbola nisy koa ny chaise roulante angamba. Tsy nisy natosika tamin'izany. Tsy nisy olona nararary kanefa nisy olona antitra tao, nisy bevoka tao, nisy nitaizakely tao, nisy zazakely tao. Fa amin'ny baibolitsika milaza hoe tsy nisy nangozozo na dia anankiray aza. Halleluja. Za tena resy lahatra hoe raha mandinika ny zanak'Israely io taorian'ny Pasika ny zanak'Israely mantsy io fiahian'Andriamanitra ny fiangonana io. Le Pasika le mbola le tandintony. Atsika tsara. Le mbola rana biby, rana zanak'ondry nafafy tamin'ny tolana sy ny tatao-baravarana, ilay nitao sy ny potô zany. Mbola zany le izy kanefa efa nentin'Andriamanitra ny ahiana ny fiangonana. Baiboly ary miteny hoe nantongotry zareo raha tsy nivonto tamin'izany. Lalana mandritra ny 7 taona. Fa tena nisy fiahian'Andriamanitra mahagaga, kanefa mbola tao anatin'ilay atao hoe le raha izay mbola tandindony rano Jesosy azy. Ankehitriny anefa tena nilatsaka le tena rano Jesosy raha lasy anabavy. Le tandindony rano zanak'ondry tany amin'ny testamenta taloha efa nalatsaka ny rano Jesosy. Azo antoka ary azo inona fa hamatsy antsika Andriamanitra, hiahantsika Andriamanitra, hiahany fahasalamanao Andriamanitra, hiahany ara-bolanao Andriamanitra, hiahany vady aman-janakao Andriamanitra, hiahany asanao Andriamanitra, hikarakara ny fandraranao Andriamanitra, hiahany ara-panahinao Andriamanitra, hiahany sehatra rehetra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Miala-pialinao eto amin'izao tontolo izao, mandrapahafotsy volonao, dia tsy hiova mihitsy Andriamanitra, fa hiahanao izy, hikarakaranao izy. Ataovy amenina tena mafy raha lasana paty. Halleluja! Amenina sa tsy amen? Halleluja! Halleluja! Andriamanitra mpamatsy lehibe Andriamanitra. Ary mbola tsy miova izy. Ao anatin'ny Baiboly eo ne misy ohatra anankiray eo fa tsy ovakiko lavabe le tenin'Andriamanitra fa ambarako aminao fohy fotsiny le tantara any am-panjaka faharoa toko 4:420 manomboka amin'ny 4:420 dia mitohy amin'ny toko 7 le izy. Fa voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe nisy fotoana ny zanak'Israely niaina tao amin'ny tany Samaria, niaina tao anatin'ny mosary mafy. Tena mafy tsisy ohatr'izany mihitsy. Satria mba tonga amin'ny teny an'izany zavatra tantarain'ny tenin'Andriamanitra mantsy manambara. Satria nanomboka ny hihinan-kinapona ny olona. Zavatra tsy fihinana no nohan'ny olona. Raha tsaroko izay ny lohamborika izay angamba novidiana sekely 20 lohamborika. Zavatra tsy nohanina tamin'izany fa lasa nohanina lohamborika. Dia hoy ihany koa ny tenin'Andriamanitra hoe ny taimbory-melala ihany koa nataony olona sakafo. Hoy izy tamin'ny maraina hoe tsy kaka-pigeon akory izy io. Tsy kaka-pigeon. Fa tena maloto, taimbory-melala. Zany hoe voromelala zany efa tsy hita intsony fa ny taimbory-melala no mafy ane zany. Dia nisy fotoana mihitsy raha ny fampihinanjanaka ny olona. Ny fanaraka ny vehivavy. Tamin'izany hoe aleo hohanina ny zanantsika fa efa mafy izy ty. Tsy maintsy ho faty foana tsika mianakavy amin'izao mosary zao fa aleo hohanina ny zanantsika.
dia mifanaraka izy ireo ny zanaky ny anankiray hohanina androany dia rehefa lany ny zanaky ny anankiray dia hohanina indray ny anankiray arapitso dia nitanterahany zareo le izy nohanina ny zanaky ny anankiray androany tsy haina nataona ahoana nanamboarany azy tao aloha fa dia lany le zaza nohanina le zaza mafy zany fa rehefa tonga ny ampitso inona zavatra niseho izy ianao tsy men'le anankiray ny zanany niatsy me kozy izy lasa niady tao izy mirahavavy niady fiafarany tonga hatrany amin'ny lapam-panjakana mantsy teo anatrehan'ny mpanjaka izany tantara zany nitaraina le vehivavy anankiray manao hoe vonjeo zahay ry mpanjaka tompoko vonjeo ry mpanjaka tompoko fa ny mpanjaka namaly manao hoe raha tsy vonjeny Jehova Andriamanitry ny RHEFI ianao aiza ny amonjenanao amin'ny famolona va sa amin'ny famiazam-baloboko zany aloha etiko anambarana aminao fa amin'izao andro iainantsika zao aza dia miandrandra olona tsony ianao fa miandrandrahan Jesosy ny olona mety andrandrainao na ny olona rene ny kely eny am-pialatananao rehefa tia ny olona sasanao alainy ny olona zao efa tsy dia misy azonao iankinana sy anterana amin'izany tsony fa fotoana zao ianterana zato isan-jato amin'ny Jesosy raha marina zany dia asan-drato ny tananao dia manova mainina mafy azy isika halleloia raha tsy vonjeny Jehova ianao aiza ny amonjenanao vaninandro faran'izao vaninandro sarotra fotoana tena iankinana sy anterana tanteraka amin'Andriamanitra enga ny Andriamanitra hamonjy anao enga ny Andriamanitra hanampy anao hamaly vavaka anao dia ozy izy ilay mpanjaka hoe raha tsy vonjeny Jehova ianao inona ny amonjeko anao inona nefa ny alahelonao inona ny problemanao dia niteny le vehivavy hoe zay sy tia vehivavy miaraka amiko ty dia mifanaraka izay fanohaninay ny zanakay taky ny androany fa rapitso hohanina ny anankiray dia nohaninay ny zanako lany fa rehefa tonga kosa ny ampitso hohanina ny zanany tsy nanaiky izy fa rehefa narian'izany ny mpanjaka tezitra izy sady nalahelo izy no tsiary ny fitafiana zany ny fomba mpanjaka taloha mantsy rehefa tena ao anaty problema mafy izy dia ny vahaolana hita indray dia zao hoe ho ataon'i Jehova amiko anie zany raha tsy hotapahana ny lohan'ny Elisa androany toy zao fa Elisa ny naninona hoe tapahana ve ny lohan'ny Elisa dia hisy sakafo hivoaka eo dia ny rana tokoa mpanafika malaza dia hanapaka ny lohan'ny Elisa fa alohan'ny natongavan'ny mpanafika malaza io raha efa kaiky io mpanafika malaza io dia izy Elisa andraso aloha eno tsara ny tenin'i Jehova taka ny tenin'ny ambaran'ny pastera la ny tenin'Andriamanitra tonga aminao androany aza matahotra aza manahy aza mitebiteby intsony andray tanana noavinao Andriamanitra dia hozy izy Elisa manao hoe aza matahotra ianareo fa rapitso toy izao dia ho sekely ray ihany ny vidin'ny vary ordea eran'ny famarana ary toy izany ihany koa sekely ray ihany koa vidin'ny koba tsara totindrondro famarana eo am-bavadin'ny Samaria indraindray eny le zavatra asain'Andriamanitra tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra ohatrany hoe tsy mitombona fa za miteny aminao fa rehefa teny alokon'ny vava ny mpanompon'Andriamanitra mino azaba anisany tsy mino ho an'ny olona manam-pahaizana moa tsy mitombony zany mpanafika malaza zany olona grade manana grady ambony zany nandalo-pianarana angam'izany fa mety nandinika izy hoe ahoana moa ny ampitombona an'izany teo aloha ny olona voatsela no ninana lohambriky ninana taimbormelala fampihinanjanaka ny vehivavy voatantara mafy nitranga tao amin'ny lapam-panjakana ka rapitso ve dia ho variboba tahaka an'izany ny vidin'ny sakafo dia nitsangana izy ka niteny teo anatrehan'ilay lehilahin'Andriamanitra manao hoe na dia anao varavarakely eny amin'ny lanitra aza Jehova dia isy an'izany zavatra izany va tsy fantany fa tsy varavarakely fotsiny ao an-danitra ao fa varavarambe misokatra ho an'ny fiangonana RHEFI misy varavarambe hisokatra ao anao satria raha varavarakely tsy omby an'ilay manana 4500 tonnes isan'andro san'andro marina sa tsy marina fa za miteny aminao fa tsy varavarakely fotsiny nosokafanao anao fa varavarambe an'ny lanitra mihitsy nosokafana za dia men'Andriamanitra fanalahidiny fanjakan'ny lanitra zay vahako etỳ an-tany vana any an-danitra zay feziko etỳ an-tany fezina any an-dany amin'ny anaran'i Jesosy sokafana ny varavaran'ny lanitra ho anao zay manao amainina tena mafy misokatra ny varavaran'ny lanitra misokatra ny varavaran'ny lanitra
misokatra ny varavaran'ny lanitra ho anao dia andray fitahina mananambiampy fitahina mananambiampy ary dia ho mahagaga ny fanampian'Andriamanitra anao ho mahagaga ny fanampian'Andriamanitra anao tanteraka amin'izay rehetra manao amenina tena mafy ene zany. Amen sa tsy amen? Halleluja. Ole mpanafika malaza na tianao varavarakely eny amin'ny lanitra sa Jehova mba hisy an'izany zavatra izany mba ho mora be ny sakafo rapitso laingy izany. Teny angamba izy hoe mpamitaka ho areto mpitoroteny reto fa mpitoroteny tsy mpamitaka tompoko fa mpitondra ny afatra Andriamanitra. Dia hozy izy Elisa indro hitan'ny masonao fa tsy hinany ianao. Ny olona tsy mino matsy hiaran'ny fahatezeran'Andriamanitra foana. Tahaka ny hoe Zakaria rainy isa moa Jona mpanao batisany rehefa tsy nino tonga demôny izy. Hiaran'ny fahatezerin'Andriamanitra rehefa tsy mino. Ho hitan'ny masonao zany fa tsy hinany ianao. Inona tokoa ny zavatra antranga io tsy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra ho ay. Ary za gaga be teto fa ao anatin'ny 420 ora ao anatin'ny 24 heures no ampitsimbadia-n'Andriamanitra ambony ambany ny toe-java-misy. Ao anatin'ny 24 heures nivahan'Andriamanitra olana goavana. Le fifampinanan-janaka teo aloha, le minankinam-pona teo aloha, ohatran'ny voafafa tanteraka fa dia lasa mivadika fitobahana. Izay angamba malaza azy. Tena nitobaka ny sakafo, nitobaka ny vola, nitobaka ny arena. Tsy amenina mafy izany. Dia jerenao ny fomba fiasan'Andriamanitra fa tsy takatry ny sainy. Fa boka efadany nampiasain'Andriamanitra. Boka efada. Teo foana le boka nitsiry tao anatin'ny tao fisainana hoe maninona moa tsika mipetraka eto fa dia tsy ninakanina hatramin'izay ho faty ny anohanana eto tsika tsy maintsy maty. Fa dia alohantsika andeha ho any an-tany Siriana any ka raha mamelona antsika moa izy dia tsara zany fa raha tsy mamelona antsika izy dia maty isika. Dia lasa ireo boka efada ireo ny aingy aika izy ity tena efa Andriamanitra manome saina an'ilay boka efada. Dia nandeha ny boka efada gaga izy niditra tao amin'ny tobon'ny Siriana izy jereny ny lay rehetrarehetra miparitaka teny fotsiny. Ny vola makarena, ny vola fotsy, vola mena, sakafo, fitafiana, zavatra rehetra ilaina eo amin'ny fiainany, ny tobaka. Zay rehetra ny ilainy teo amin'ny fiainany, ny tobaka. Halleluja. Dia namaika azy satria nonako. Le sakafo aloha namaika azy tonga dia namely tena ozy izay eny avaratra any. Nanomboka ny hinana. Rehefa voky izy ireo, nanandrina fitafiana, sasana piditra peratra na efa fanondro sisa ny amin'ny tanany angamba satria boka izy. Nasiana peratra ihany, nasiana kolie. Manao hoana fahitanao tsara e. Falifaly teo izy evatra amin'ny rahalahy. Fa teo foana aloha ny anankiray nanomboka natsiaro hoe tsika eto ity zao tena milamina, miadana, zay rehetra ilaitsika dia azotsika. Fa any namantsika mijaly, tsy mihinan-kanina, mihina lohamborika sy taimbory-melala, mihinan-janaka, fantrana mafy tsisy ohatr'izany, hiainan'ireo rahalahintsika sy ny anabavintsika. Ka raha mbola mijanona eto isika dia homeloka eo anatrehan'Andriamanitra fa aleo tantaraintsika izao fahasoavana izao. Mba te ametram-panontaniana hoe mba firy tamintsika kay mba nandray. Nandray fahasoavana avy amin'Andriamanitra, firy natsapa fitahiana, natsapa fahagagana. Eny fa na dia tsy mbola tonga any amin'ny faratapony ary ianao fa tsapanao ny tahanao Andriamanitra, namonjy anao Andriamanitra, nanasitrana anao Andriamanitra, nanafaka anao tamin'ny fahotana Jesosy. Amen sa tsy amen? Manana antoka ianao fa ho any an-danitra mandrakizay. Zany famonjeny zany tsy voavidy vola makareny zany raha lasa anabavy. Fa izao raha lasa anabavy misy olona mijaly be dia be any. Mety ianao anatin'ny efitranonao fotsiny no tsy mahita ianao hoe misy olona mijaly any. Za aloha manana zavatra maro be ho tantaraina aminao raha ny fahorian'ny olona kehitriny. Eny fa na dia reny olona tao hoe mpanambola sy mpanan-karena be reny aza, raha mbola tsy manana an Jesosy izy tena misy fahoriana sy fijalianao. Dia izao ny afatra ameko anao aloha mila mandeha manambara amin'ny olona ny fahasoavana. Efa tsy ela ho avy Jesosy aza azoninao anao samirery ny fahasoavana nomen'Andriamanitra anao. Matetika miteny amin'ny fiangonana hoe ny fiainako dia tsy natao azy samirery.
ny fiainanao tsy natao anao samyrery fa natao an'ny hafa isika, natao an'ny hafa ianao, natao an'ny hafa ihany koa ianao. Aza ho azononao anao samyrery ny famonjena, aza ho azononao anao samyrery ny fitahina, fa mandiana ambarao amin'ny hafa izany. Tiafa mafy an'Andriamanitra izy. Halleluja, halleluja. Lasa izy ireo nandeha nitantara tany amin'ny lapan'ny mpanjaka, tantara tamin'ny Israely tao amin'ny tanin'ny Samaria. Rehefa nandehan'izany ny mpanjaka, tonga dia naniraka ny olona andeha tany, niditra ny tanin'ny Siriana fa gaga ny olona. Hoe tena marina tokoa ny teny lehilahin'Andriamanitra. Ianao hoe tena atsiaro ianao rehefa tonga amin'ilay fitahian'Andriamanitra. Tena marina nangano tenin'ny pasteur Adolphe iny, marina ny tenin'ilay pasteur avy any Andapa iny fa tena tantera. Indraindray mantsika eo anatin'ny ady eo, indraindray ohatra amin'ny salasala eo ianao mandre an'ilay izy, fa ho amarin'Andriamanitra aminao anie ny teny. Amen na sa tsy amen? Halleluja. Nanomboka ny inana ny olona ny inana, fa le mpanafika malaza fofoesiko le izy, voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tendren'ny mpanjaka izy hiambina an'ilay inona moa, le vavahady. Fa tsy nahoan'ny olona ko ny olona le fanonako, natositosiko ny olona izy dia lava izy dia nitsahan'ny olona. Dia marina mihitsy le tenin'ny Elisa manao hoe ahita ny masonao fa tsy mba hinana kosa ianao. Aza mba anisan'ny olona tsy mino tsika, fa ny olona tsy mino hoe ho avy ny fotoana hijoro vavolombelona marobe, ary maro amintsika reto hijoro vavolombelona ny amin'ny fitahian'Andriamanitra. Ataovy amenina tena mafy. Fa dia hampalahelo raha sanatria hoe tsy mino ianao ahita olona mitantara fa hainao kosa dia maniry be fotsiny eo engane ka tsisy amintsika na dia anankiray izany fa dia olona mino ianao hamarin'Andriamanitra aminao anie ny teniny, ny tiafa mafy an'Andriamanitra antsika rehetra. Halleluja. Ka ny tiako hatongavana dia izao, mahagaga Andriamanitra ary lasana bavy, ao anatin'ny 24 heures, 24 ora, ao anatin'ny 2 andro no hanovan'Andriamanitra an'ilay fahantrana lalina, tsy fisikanina, fijaliana, ho lasa fitobana, fitahiana lehibe sy mahagaga, tsy takatry ny saina. Amin'ny anaran'i Jesosy, engany Andriamanitra hiditra tsehatra eo amin'ny fiainanao, ka ny toe-javatra ratsy rehetra ny ainanao hatramin'izay, nofo ratsy rehetra ny ainanao hatramin'izay, dia hivadika nofo tsara izany, hivadika toe-javatra tsara izany, hivadika ambony ambany any amin'ny fiainanao, ny zavatra ratsy rehetra dia ho avadika Andriamanitra ho tsara, mba ho fanomezana voninahitra ny anarany mandrakizay. Tiafa mafy an'Andriamanitra antsika. Amen na sa tsy amen? Ka alohan'ny amara-paranako ny toro-teniko dia hozy izy aho hoe, lay Andriamanitra zay namatsy ny zanak'Israely nandritra ny diany 7 taona tany amin'ny tany efitra, ka nandatsaka manana 507 taona isan'andro nandritra ny 7 taona, namoky ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny papelika, nandritra ny 2 volana mipaka, nanome rano ny zanak'Israely 3 tapitrisa. Lay Andriamanitra tao amin'ny tany Samaria izay nanova tao anatin'ny 24 ora ny toe-java-misy, fahantrana lalina, tsy fisikana, fijaliana, lasa nivadika fitahiana mitobaka. Izany Andriamanitra izany ene, izany Andriamanitra izany ene, izany Andriamanitra izany ene. Ianao, ikarakaranao, hamatsy anao, hamatsy anao, hamatsy anao, hamatsy anao, hamatsy anao zay mijery jery ao anatin'ny Facebook, hamatsy antsika rehetra. Izany Andriamanitra izany. Mba hampitombo ny finoantsika, efa tantaraiky teto le izy, efa tantaraiky taloha ihany koa, fa mba hampakatra amin'ny finoanao hoe mahagaga Andriamanitra. Zay nisy fotoana nandalo olana be zay nanao trano fiangonana tao Andapa. 7 taona moa vao vita le fiangonana fa marobe le ady natrehany. Fa isoranay Jesosy nama problème fô. Dia tamin'izay nanao trano efa akaikikaiky farany tsy maintsy tafiditra trosa zay mivady. Dia ny trosanay mivady tamin'izany tafakatra hatrany amin'ny 65 millions. Za mbola tsy tafiditra trosa ohatran'izany hatramin'izay niainako. 65 millions, tsy vola kelikely. Misy mpinao am-piangonanao nanambola tampoko tamin'izany, dia olona taty ivelany moa, satria nisy fotoana tsy maintsy nitrosa sima sy fer fa efa tokony ho vitaina le trano. Ray mandeha nasain'Andriamanitra ny toroteny, dia ny afatra azoko, tsy nahazo afatra hafa mihitsy fa dia le vehivavy mpitondra tena
zay nananan'olona trosa be zay nitoriteny nataoko tao am-piangonana tamin'izany dia nazara ny salasala hoe Jesosy ahoana moa nitoriko hoe ianao manafaka ny olona mitrosa kanefa za ry nanan'olona trosa 65 millions fa mifanompoana an'Andriamanitra mila finoana mila fatokina an'Andriamanitra. Halleloia. Dia nivavaka zay mivady ary tao anatin'ilay izy zay tena tao anatin'ny fahaterena mafy le vola 65 millions tsy maintsy aloha izay koa kanefa tsy maintsy ho avy ety Antananarivo zay menakavy anatrika fivoriana ary zay mivady moa mpandrindra-paritra ny faratravaratra tsy azonay atao mihitsy tsy hamonjy n'izany convention nationale zany fa tsy maintsy tonga kanefa vola eo pelatanay tena tsy misy dia nivavaka zay mivady hoe Jesosy ampio zahay trano fiangonana ny namboarinay fa tsy zavatra hafa akory. Rehefa nivavaka ndray andro izy ianao tonga amin'izay le mpamatsy lehibe dia za tena minirany rijarasolondray be hoe anao livraison za zao mahita anjely anao livraison aminao misy mitsangana mihitsy andray an'ilay izy fa asakasaka izay tsy mitsangana misy anjely ny anjely mantsy ny anjely dia voalaza fa manompo ny mandova fitahiny zay ny asan'ny anjely manompo ny olona mandova fitahiny enao le zanak'Andriamanitra novidiana tamin'ny rano Jesosy mpandova fitahin'Andriamanitra enao ny anjelin'Andriamanitra dia manompo ny olona mandova fitahiny enao zany le manao amenina mafy ho avy ny anjely anao livraison teneny eo akaikinao ho avy ny anjely anao livraison eo aminao zay rehetra miny livraison te atanana mafy an Jesosy fa atataraiko aminao fa nanao livraison Andriamanitra tamin'izay tsy apozinao mihitsy ane izy io za efa tena niasa aloha hoe ahoana tsy andeha Antananarivo ve andeha tomobile ve miasa aloha zay mivady mikiondoha inona no atao efa tsy azo atao tsony miditra trosako nitrosanao efa 65 millions ke amin'ny maraina be amin'ny fito na amin'ny fito sasany nahazo telefônina avy any amin'ny district anankiray tao Sava lehilahy anankiray niantso olona efa tsy niresaka tamiko nandritra ny fotoana ela dia niantso izy dia zao nataony pastera lanto dia za rahalahy ela zany tsy niresaka pastera miantso anao fa misy atondiany aminao androany vonina ve pastera andray androany dia za rahalahy misokatra ny varavana tonga avy anao hoe za amin'io tsy mahafantatra ninina ay fahafantarako azy efa tena le livraison aminay le izy halleluia mafy ene zany nanan'olona trosa vola be zany raha lasenabavy le olona tompotrosa aminao tsy te hifanena amin'ny akory ianao tsy te hifankahita aminy tonga ny amin'ny arivariva amin'ny fito sasany anohanina tamin'ny valo teo eo jereko misy tomobile mijanona ery amin'ny vavahadinay dia efa izy ny tonga tao dia nampidiro tao an-trano fa tena mampagaga tsisy resaka be dia be nataony raha mijentilisa ho aly izy dia tonga amin'ilay fitenenina hoe tonga tsy natsoina fa nasesiky ny fa lehilahy io indray mino an'Andriamanitra fa tsy nasesiky ny razana izy fa tena ny fanahy masina mihitsy ny nanesika azy tany hoe andao ianao fa mila livraison malaky ny mpanompoky pastera lato mivady fa miasa lobe izy ny dia ny Antananarivo ary nitrosan'olona misy avovona eo aminy mandehana ianao fa zany koa ny ambarako aminao fa tsisy resaka be dia be na zay miteny ao fa misy sakafo efa nomanina sakafo ianao tsy ohatrany tsy nitrarahiny akory zany rehetra zany pastera aloha misy ny atondiako ny teneniko aminao ohatrany tena sesesika mihitsy izy tantara le zao pastera za pastera ny atondiako aty aminareo mivady tena misaotra an'Andriamanitra ary misaotra anareo fa nitsofinao rano andray mandeha iny dia nitahin'Andriamanitra be za pastera tena nitahin'Andriamanitra ka tsy adiniko mihitsy ianao nitsodrano iny amin'izay izy niodina kelikely za min'io zany sady mangididy ihany ny tanako amin'io ohatra ny tananao koa ane zao efa mangididy mafy mihitsy ianao tsy ny pastera lanto ihany mangididy fa ny anao koa mety mangididy nisokafany amin'izay le kitapinazy navoakany tao amin'izay nazary na italizy voaka tany naty kitapo napetrany teo ambony latabatra
hitanao le vola le mangamanga lehibe fa tsy le kely a mangamanga matevitevina tsy hainao mety misy mikontokonto ohatrina rano paster dia zao natao hoe tsy teneniko aminao ny valeur an'le izy satria ianao koa raha rehefa mahazo ianao indraindray a tsy miteny amin'ny paster lanto a dia mba tsy teneniko koa ny ianao tena voninahitra ho an' Jesosy fa tena mitaha Andriamanitra lasana bany fa io vola io ny tonga vaovany problemanay zay nanambola nantao frais avion aller retour ny fotoana ry mbola nandeha tany Majunga mbola nandehanako avion koa nandeha tany Majunga aller retour tena nanambiampy tamin'izay fitahian'Andriamanitra tsisy ohatr'izany enganeka tsy lendalenda fotsiny ianao androany fa ho avy aminao zany ho avy aminao ho avy aminao ho avy aminao ho avy any aminao zany ho avy any aminao ho amintsika rehetra zay manao amainina tena atsakano tsara ny tananao iny fa andray fitahian'Andriamanitra fotoana n'Andriamanitra izao fotoana ny fitahiana amainina sa tsy amainina mety misy ametraka question angamba hoe pastera ny olona miteny daholo crise zao miakatra amin'ny vidinetana ianao ty mbola mitantara fitahiana zao mitsy nisy ny fitahiana ho an'ny fiangonana misy angatsy ianareo le ten'Andriamanitra any amin'ny Isaia 40 any manao hoe aizy na manarona ny tany aizy pito manarona ny firenena dia inona ny toyana fa aminao kosa aminao kosa aminao kosa aminao kosa aminao kosa aminao kosa ho aminao kosa no hiposahany Jehova hiposaka aminao Andriamanitra iseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra aza matahotra miaraka amin'izao tontolo izao ry fiangonana aza matahotra miaraka amin'izao tontolo izao aza mitebiteby aza be fanahina miaraka amin'izao tontolo izao fa na dia miasarotra ary ny fiainana eto tany a manomboka ny fiainana tsara ho an'ny fiangonana fiainana tsara ho an'ny fiangonana satria hiposaka aminao Andriamanitra 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 amainina sa tsy amainina ataovy amainina tena mahafan'ny Jesosy raha lasana bavy fotoana navahan'Andriamanitra ny fiangonana izao fotoana hitahian'Andriamanitra ny fiangonana izao aza matahotra aza mitebiteby aza manahy ianao fa iahanao Andriamanitra hikarakaranao Andriamanitra le Andriamanitra mpamatsy lehibe hamatsy anao hamatsy anao hamatsy anao hamatsy anao hamatsy antsika rehetra amainina sa tsy amainina faly sa tsy faly mahery sa tsy mahery mbola ana sa tsy anatsone zao a tsika ne raha vao manahy dia ohatry hoe miazona le voatazona le fahasoavany fa raha vao avotsotritsika ny fanahina dia minoay ianao fa profo ny fatokiny eo anatrehan'Andriamanitra zany dia ny fahasoavana lehibe amin'izao andro faran'izao tsy tsahatra hirotsaka ao tokantranonao hirotsaka isan'andro isan'andro tanam-pahasoavan'Andriamanitra dia tsy tsahatra hitsotra anasoanao 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 anasoantsika rehetra amainina sa tsy amainina halleloia jerevantsika farina ty ten'Andriamanitra ty petera azafady Filipiana 4:5 Filipiana 4:5 amin'ny anaran'i Jesosy aza manana inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba mifisaorana no entinareo manambara mifankatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra 7 ary ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra no fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy inona tokony ataontsika alohantsika hivavaka alohantsika hifona alohantsika hisaotra zay no entintsika maneho ny fanahintsika fankatantsika amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra aza manao izy Jesosy fa mandehana mivavaka raha vao mivavaka ny tsika za miteny aminao raha vao mivavaka ianao ny fitahiana voalohany azonao toy ny Baiboly hoe fiadanan'i Kristy mihoatra no fahalalana rehetra anapaka amin'ny fonao sy ny hevitrao na dia mbola tsy mivary le problème na dia mbola eo le toe-javatra sarotra ny fonao efa manomboka manam-piadanana raha vao mivavaka ianao efa androany so tsika hivavaka eto dia hisy toky apetraka Andriamanitra ao anatinao hisy assurance apetraka Andriamanitra ao anatin'ny fonao
tonga dia ho resy lahatra ianao hoe resiko rangamy problema androany ho resiko ny aretina androany ho sitrina amin'izao aretina izao amainina sa tsy amainina zay ny ilay izy raha vao mivavaka atsika androany valim-bavaka voalohany indrindra dia isy fiadanana hipetraka ao anatin'ny fonao isy fiadanana hipetraka ao anatin'ny fonao dikan'izay rehefa tonga ao ny fiadanana miala ny tebiteby miala ny tebiteby miala ny fonao ny tahotra miala ao anatin'ny fonao ny fanahina miala ao anatin'ny fonao ny orooro fa isy fiadanana Andriamanitra anapaka ny anatin'ny fonao ataovy amainina tena mafy ho an'i Jesosy halleloia ka mivavà rehefa misy zavatra mahazo zay ny vahaolana apetrao amin'i Jesosy aza miaraka mimonomonina amin'ny olona na mitokona ny olona mimonomonina ny olona mbilao any izy fa ny anao atovy tsara hatreo Andriamanitra apetrao amin'Andriamanitra ny fiainanao no avy ny zanakao Andriamanitra ne tantananao Andriamanitra ne iazonao farany tena farany toy izy Jesosy manao hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana dia anampin'Andriamanitra ao anao ny zavatra rehetra zany rehetrarehetra zany dia fantatra ndrainareo zay any an-danitra rainareo zay any an-danitra fa tokony anareo zany ndrainao mahafantatra fa tokony hinan-kanina ianao ndrainao mahafantatra fa tokony hisakafo tsara ianao ndrainao mahafantatra fa tokony hitafy tsara ianao ary fitafiana men'Andriamanitra anao le fitafiana tena tsara tena luxe mihitsy satria ho tsara lavitra no Solomona ianao ny baiboliko Solomona ne nitafy ny lamba tsara indrindra tamin'ny fotoan'andro ianao nefa voalaza amin'ny baiboly satria zanak'Andriamanitra novidiana tamin'ny ran'i Jesosy ianao dia mihoatra lavitra no Solomona mihoatra lavitra no ny voninkazo eny an-tsaha dia tsofoky rano ianao fa na ny fitafianao ary tena fitafiana hiavaka luxe ho tahian'Andriamanitra manokana mihitsy ianao amainina sa tsy amainina zany rehetrarehetra izany dia fantatry ny rainareo zay any an-danitra fa tokony ho anareo fa katsao aloha ny fanjakany sy ny famarinany dia anampy anao ny zavatra rehetra ndray amafisiko aminao farany dia izy aho hoe aza miova amin'ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra na inona zavatra mitranga na manahoana fizahan-toetra lalovana aza atao mampiova toetra anao atao foana sitrapon'Andriamanitra marobe ny kristianina la misy lasa ty fiteninay ihany hoe ina moa fetsifetsy misy loky mikatramo ny fiteninay na kristianina dia lasa manahaka ny toetra n'izao tontolo izao manao hoe zao ane zao ianao tsy velona raha tsy mangalatra tsy velona ianao zao raha tsy mandaingalainga tsy velona ianao zao raha tsy mabitapitaka sy misoloky zany hoe zao ny toetsain'ny olona ankehitriny satria fa tena miaino anatin'ny fahalavona ratsainy izao tontolo izao fa ny kristianina tsy tokony izany tsy velon'ny soloky isika tsy velon'ny lainga isika tsy velon'ny alatra isika fa velon'ny inona velon'ny fitahian'Andriamanitra ny fitahian Jehovah ne hampanakarenanao fitahian Jehovah ne mampanakarenanao ataovy amainina tena mafy ny fitahian Jehovah ne hampanakarenanao ary tsy azo ny fisasaranam-pina izany amainina sa tsy amainina ataovy tsara foana sitrapon'Andriamanitra na nandalondaly krizy kely ara atao foana za vao diako farany taty aminareo zao nampianatra fafolo karena za tsy zay le nampianariko dia atovy tsara foana fafolo aza miova mihitsy azonareo tsy hoe tia rehefa krizy ka inona tsony ny fafolo karena ataoko zay mihitsy vao maika tena mahatonga antsika katohan'Andriamanitra fa raha tsy hidiran'Andriamanitra tsetra ne fiainantsika sahirantsika raha tsy hidiran'Andriamanitra tsetra ny fiainantsika sahirantsika fa ataovy ny sitrapon'Andriamanitra ny mpanao asan'Andriamanitra vao maika mitombo ataovy hatrany fefakaiky Jesosy miasa ao an'Andriamanitra tsy mpanao asa mandehana manao asan'Andriamanitra mivavao any marary mandroa devoly amainina sa tsy amainina mitory tenin'Andriamanitra fa Jesosy anampy anao amin'ny zavatra rehetra hitantsika rehetra ny Andriamanitra zay rehetra mila fitahian'Andriamanitra dia angatahako hitsangana amin'ny plasy misy azy izy hivavaka ao anao androany dia hotsofoko rano ianao mba hisy fanampian'Andriamanitra manokana ane ka tsy hitovy fa hiavaka amin'izao tontolo izao ianao satria hiaraka aminao Andriamanitra hiasy hikarakara ny fiainanao Andriamanitra atsanganao ary mitanantsika rehetra avereny zao vavaka zao Jesosy io misaotra anao androany nandre fampianarana nampianatra ianao mba tsy anahy satria hery manimba izany Jesosy io Jesosy io mamindrafo amiko ianao noho ny tsy fantokiana noho ny tsy finoana noho ny fisalasalana tato anatiko ankehitriny Jesosy io fantatro
fa Andriamanitra mpamatsy ianao mihoatra noho ny fahalalako azy. Andriamanitra mahagaga ianao, Andriamanitra mahery ianao, mahay ny zavatra rehetra ianao mihoatra noho ny fahaizako azy. Manomboka androany dia tsy anahy intsony Andriamanitra fa atoky anao aho, hanapasahina aho, hametraka ny adiko rehetra, ny fanahiko rehetra eo ampelatananao. Matoky anao a Jesosy eo, matoky anao a Jesosy eo, eo ampelatananao ny fiainako, eo ampelatananao ny hoaviko, ny ankohonako, ny momba rehetra, ny fiangonana misy apetraka eo ampelatananao zany. Misaotra indrindra ry Andriamanitra ay fa miazona ny fiainako ianao, le tananao mahery no miazona ny fiainako. Amin'ny anaran'i Jesosy roako ny fanaratsy zay mitondra tahotra, mitondra teboteby, mitondra fisalasalana, mitondra fanahina, toeriko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raisiko ny fanahin'Andriamanitra, raisiko ny fanahin'Andriamanitra, lay fanapapahery, lay fanapapahery, raisiko amin'ny anaran'i Jesosy izany. Misaotra ry Andriamanitra ay. Atsakany foana ny tananao. Isy famangin'Andriamanitra antsika rehetra eto. Eny fa na dia izay miatrika an'izao toriteny amin'ny alalan'ny Facebook, any amin'ny tokantrano azy dia afaka mamangy anao any Andriamanitra. Zava-dehibe aminao dia ianao mivavaka avy amin'ny tenanao manokana. Ka atoky an'Andriamanitra ianao, ho feny fasahiana metraka ireo zavatra mampananao eo am-pelatanan'i Jesosy. Miambina anao Jesosy. Miantso izy manao hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatra sy mavesatretana, fa izany no anome anareo fitsaharana. Na manahoana problemanao, antsony Jesosy ianao anatona azy. Ny fomban'ny olona tsy tia olona be problème, fa Jesosy indray ny olona be problème mihitsy no antsony anatona azy. Ametraka problème, ametraka ny toe-javatra sarotra eo amin'ny fiainana, eo am-pelatanan'Andriamanitra. Marary ve ianao tonga eto? Jesosy efa nitondra ny aretiny, tondra ny aretinao ny diakapoka tamina anasitranana anao. Matokisan Jesosy ny amin'ny fanasitranana, ambarao aminy ny zavatra mahazo anao, tsy fahasalamanao, ny olana mitokantranonao, miatrika tribunal ve ianao ny amin'ny tsirariny, apetrao amin'Andriamanitra zany. Fa vonina ny ady ho anao Andriamanitra. Samiara mivavaka atsika, miantsotso mafy taka amin'ny Bartimeo jambo. Manaova taka amin'ny Bartimeo jambo. Ry Jesosy sanak Davida mamindrafo aminy. Zay miantso ny anaran'ny Tompo no vonjeny, zay miantso ny anaran'i Jesosy no vonjeny. Aza velan-dany foana zao fotoana androany izao. Fohy ny fotoana fa atsika miatrika an'Andriamanitra. Manatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana, mba azahoanao famindram-po sy fahasoavana ho famonjena amin'ny andro mahory. Misy famindram-po sy fahasoavana lehibe mivoaka vaona amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ho anao izay mivavaka manatona izany seza fiandrianana izany, dia raisy ny famindram-po, raisy ny fahasoavana ho famonjenanao, ho famonjenanao, ho famonjenanao. Samy mivavaka aza hatramin'ny ankizy, ny tanora, ny olon-dehibe, tsy akanavaka mivavatsika rehetra, araroty ny fotoana androany, ahafahanao mametraka ny fanahinao rehetra, neta mavesatrao eo am-pelatanan'Andriamanitra. Samy mivavaka mafitsika rehetra tompoko. Samy mivavaka mafy na tsy miteny amin'ny micro ary aho, dia aoka hivavaka mafy itsika rehetra, ametraka ny fanahina sy ny eta mavesatra rehetra eo am-pelatanan'i Jesosy. Apetrao amin'Andriamanitra ny fanahinao. Mino ny livraison isika, mino fa afaka maniraka anjely Andriamanitra, hanompo ny olona mandova fitahiny, hitondra ny zavatra rehetra ilainao,
minofa misy trano fitehirizan-tsoa ao an-danitra le afaka namatsy ny zanak'Israely nandritra ny 7 taona misy zava-tsoa be dehibe ao an-danitra misy zay rehetra ilainao ao an-danitra mino le rainao anao mino an'ilay fahaiza-manao an'Andriamanitra isika mino ny arenan'Andriamanitra isika fa manan-karena omena zay rehetra miantso azy izy apetrao amin'Andriamanitra ny finoanao sy ny fatokianao raha mbola afaka mafimafy afaka mivavaka mafimafy noho izany dia asan-drato avo ny feonao ny fotorotoro mangorakoraka tsy mba ataon'Andriamanitra tsinitsinina aza menatra ny eo akaiky mametraka ny fiainantsika eo tanan'Andriamanitra tsy toa apetrao amin'ny zavatra mampanahy rehetra ny raha mampitebiteby sy mampitahotra dia matoky azy isika apetrao amin'Andriamanitra ny fiainanao misy olona mandalo tsy finanan-kanina aza matahotra ianao fa Jesosy hanampy anao hitanao amin'ny fomba tsy takatry ny saina izy lay Andriamanitra zay nanome sakafo ny voromanidina afaka mamatsy sakafo anao sy ny ankonanao ihany koa matokia an'Andriamanitra aza matahotra fa hanampy anao Andriamanitra mitsodrano anao ao mba izy fanampian'Andriamanitra manokana ianao ambadiky ty vavaka ity izy fanampian'Andriamanitra manokana ianao maro amintsika eto ny tsy manana asa Andriamanitra hitanao samy mivavaka amin'Andriamanitra mafy dia tenena amin'Andriamanitra tompo meo asa aho hamelomako ny vady aman-janako fa sitrapon'Andriamanitra zany rahalahy ny famelomana ny ankohonana dia sitrapon'Andriamanitra tokoa mivavamba azahoanao asa ho an'ny fandraranao raha natsapaperta ianao teo aloha dia tsy ahita faty antoka itsony ianao manomboka izao fa hanampy anao Andriamanitra manana fasahina manakina izany eo an-tanan'ny tompo misy olona vangin'Andriamanitra eto ho latsa-dranomaso mihitsy ianao anatin'ny vavaka aza menatra mampiseho ny fihetseponao aza menatra maneho ny fihetsepo na latsa-dranomaso azy zay famangin'Andriamanitra anao dia ekeo zany dia raha ho amin'izany Andriamanitra nanome antsika fihetsepoka na mitomany ianao malahelo latsa-dranomaso tsy alahelo vokatry ny ratsy natao akory zany fa alahelo araka an'Andriamanitra zay hitondra famonjena ho ny tenin'Andriamanitra milatsaka ny ranomasonao mivavah fa ny fotorotoro sy ny fanahy mangorakora tsy ataon'Andriamanitra tsinitsinina tsy ataon'Andriamanitra tsinitsinina izany halleloia sotra fanamasina sotra fanamasina sotra fanamasina ho anao mpianatra zay mianatra matahotra ny amin'ny ny amin'ny fianaranao ianao ny amin'ny ekôlazinao amin'ny anaran'i Jesosy mitsodrano anao ao ho ampy ny fitaovana ampiasainao ny fianaranao ny ekôlazinao tsy ho tapaka izany fa hitanao amin'izany Andriamanitra hitanao amin'izany ny fanahy masina ary mitsodrano anao ao ho tafita amin'ny fianarana ianao ho lasa lavitra ianao ho lasa olomanga ianao ho ampiasain'Andriamanitra ianao ka ilaina eto amin'ny firenena amin'ny anaran'i Jesosy samy mivavaka isika samy mivavaka isika amintsika reto misy olona ho asanatr'Andriamanitra ho asanatr'Andriamanitra eto amin'ny firenena mihitsy ianao mamangy anao Andriamanitra dia mivavah manolora-teny ianao
mbola tanora ianao zao fa manoratena ianao hoe tompo vononanao ny sitraponao ao vononanao manoratena ary tanora fa misy amintsika reo tanora reo tena ho ampiasain'Andriamanitra ho tahina soasanatra Andriamanitra mivava mafy ianao mbola sabatety pasapapapara sabatety papapasika makasitraka Andriamanitra makasitraka Andriamanitra asandrato amin'izay ny tanantsika FIvoriam ao anao ry tompo Andriamanitra lehibe Andriamanitra tsy toy ianao no Andriamanitra izay niany zanak'Israely eny fa na dia tamin'ny ranony zanak'ondry izay tandindony rano Jesosy azy le fanekena taloha dia efa noporofonao fa miany fiangonanao ianao ankehitriny izay fiangonanao ankehitriny tompo dia efa nanaiky an Jesosy efa nanaiky le rano Jesosy le tena rano zanak'ondry marina tsisy kilema ho fanavotana sy ho famonjenanay mino sy matoky izay fa raha vitanao no niany zanak'Israely 3 tapitrisa nandritra ny 70 taona tany amin'ny tany efitra dia vitanao no mianay ny mikarakara ny fiainanay iny fa na dia mandra-pahantitray sy mandra-pahafotsy volonay mandra-pialanay eto amin'izao tontolo izao azy dia hitrotro anay ianao Andriamanitra hikarakaranay ianao Andriamanitra hiahanay ianao Andriamanitra mametraka ny fiainan'izao fiangonan'izao ampelantananao ao tsy misy miafina aminao ny krizy mitranga eto ambony tany sy ny toe-java-misy eto Madagasikara kanefa dia apetraka ao ampelantananao ny fiainan'ny fiangonana ny fiainan'ny olona rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao mba ianao ane ny hiaha azy ianao ane ny hikarakara azy ary araka ny teninao tao hoe izay rehetra ilaina ane dia omen'Andriamanitra azy raha misy marary amin'izy ireo Jesosy dia angatahako ny tananao mahery hitsotra hanasitrana satria efa nentinao teo amin'ny hazo fijaliana ny aretina ka ny diakapoka taminao ny efa nanasitranana ary za mampanompon'Andriamanitra dia manonona fahasalamana ho an'ny fiangonana manonona fanasitranana ho an'ny fiangonana tsy ararirary ny fiangonana ho salama sy tomatsara ny fiangonana tsy anakery amin'izy ireo ny coronavirus tsy ho tratran'ny arety mifindra sy ny arety mandringana izy fa ho voaro amin'ny rano Jesosy ho voaro amin'ny rano Jesosy tsy ho isy loza anjo ho azy tsisy aretina nakaiky ny lainy tsisy aretina nakaiky ny lainy ary tsy kasika azy akory le ratsy tsy kasika azy akory le ratsy manonona fanasitranana ho an'ny marary rehetra aho manonona fahasalamana ho an'ny olona rehetra aho tsy ho lany vola amin'ny fanafody intsony izy fa ny fitahin'Andriamanitra leo amin'izao fiangonana izao mivavaka aho amin'ny arabola mivavaka manokana ao amin'izany aho mba ho tahina amin'ny arabola ity fiangonana ity ny mpino tsiraray avy isam-patan'olona ny ankonana tsiraray avy ny isa-tokantrano ho tahin'Andriamanitra amin'ny arabola resy ny fanany fahantrana rehefa nahazay miazona ny fiainan'ny olona ao ambany dia didiko hiala eo amin'ny fiainany amin'ny anaran'i Jesosy fa tsofoky rano ho tahina ny arabola zao fiangonana izao ka hanana ny ambiampy ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotranao indrindra ry Andriamanitray mametraka ny firenena malagasy eo an-tananao ihany koa ao mba ianao ane ny amamy problema rehetra misy hanolo-tsainandreo manam-pahefana hisatsokajiny ianao ary asa amin'ny fomba mahagaga eto amin'ity firenena ity ary tsofoky rano isy fifoazam-panahy lehibe eto Madagasikara tanteraka eto ny fifoazam-panahy lehibe fitahin'Andriamanitra ao amin'izao firenena izao ary reo ozona vokatry ny sampy rehetra natao hatramin'izay dia potika sy rava amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy tahina ane ny fiangonana ny teninao manao hoe ny voninahitry zao fiangonana izao zao tepolo zao dia ho tsara lavitra noho ny tamin'ny voalohany ho tsara fiafarana ny fiangonana hanana fiainana metsara ho amin'ny voninahitra dia amiratra hatrany ane zao fiangonana izao amin'ny anaran'i Jesosy ary afafako amin'izy ireo ny rano Jesosy Kristy ho amin'ity fiangonana ity ho voninahitr'Andriamanitra izany misaotra ry Andriamanitray amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra samy miteny mafy hoe dia mity hafa mafy an Jesosy tsika rehetra tompoko mafy an Jesosy.
mbola ty itehaka mamafo an Jesosy isika. Mazao interantsika rehetra to. Misaotra n'Andriamanitra isika ny amin'ny fahasoavana lehibe izay nomeny antsika tsiraray avy teto amin'ny toerana ity amin'ny raisinao ankoa izay tany any toerana nahitanao zao fotoam-bavaka izao tamin'ny alalan'ny Facebook. Faharoa misaotra ny mpanompon'Andriamanitra dia ny pasterantsika Rasoa manana fahalosolanto izay nanaiky ny rahan'i Jesosy, nanaiky natsangan'Andriamanitra teto amin'loantsika afaka ny solovavan'ny tompo nitondra izany teny lehibe misy fahasoavana izany mba ho antsika fiangonana tsiraray avy. Mino aho fa tena niasa tamintsika Andriamanitra ary nitahantsika Andriamanitra tao anatin'ny fandrenesana izany diafatra izany. Misaotra ny mpanompon'Andriamanitra io tamin'ny alalan'ny vavaka sy ny tsotrano rehetra izay inoantsika fa ho tanteraka amin'izay manao mainina mafy zany. Aleloia. Ka misaotra n'izy mivady ihany koa tonga niaraka tamintsika teto androany niaraka tamin'ireo zanany ho tahinany fiangonana any Andapa, ho tahinany zanam-piangonana rehetra ndraiky etan'izy mivady ary ny vision-n'izy ireo izay napetraka Andriamanitra ao am-pony dia ho tanteraka mandra-piavon'i Jesosy ho fanahy maro ny tafaverina amin'Andriamanitra amin'ny alalany ho fanjakana maro ny tafatsangana ho hitarina ny fanjakan'izy ireo Andriamanitra homba an'izy ireo hatrany dia ho tahin'Andriamanitra indrindra pastera mivady homba anareo hatrany ny tompo avelatra sy ampitombo fahasoavana aminareo ka dia mankasitraka tompoko. Ndao antsika hitsangana marana amin'ny fotoana amin'izao fotoana izao afaka manao veloma manokana mpanompon'Andriamanitra ianao rehefa avy eo rehefa mirava. Andao antsika hitsangana dia sady hivavaka ao an'izy ireo amarana amin'ny fotoana. Andriamanitra rainay misaotra betsaka anao indrindra izay ny amin'ny fahasoavana sy ny fitahiana rehetra ny raisinay androany tamin'ny alalan'ny mpanomponao dia Rasoa manana fahalosolanto mivady niaraka tamin'ireo zanany niaraka ny ombom-bavaka taminay teto Androndrakely androany tontolo. Tena misaotra betsaka tompo fa natsapa hoe tena voky fahasoavana zay, tena nitahina be zay tamin'ny afatra no tahina zay tamin'ny alalan'ny vavaka izay nataon'izy ireo ka dia misaotra betsaka tompo fa nanaiky nanetry teny izy ireo ka nanaiky nisolo vavanao teto Jesosy, nanaiky nisolo tenanao teto izy ireo androany nampiasainao tamin'ny fahasoavana zay tao aminy izy ka nandraisanay fitombon-tsoa lehibe teto Androndrakely izany. Vavaka izay Jesosy amin'izao fotoana izao hombanao sotahinao mandrakariva ny pastera lantovady sy ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra ary ny ankohona ny ray manontolo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny alalan'izy mivady ireo dia hitatra ny fanjakan'Andriamanitra maro amin'ny faritra Andapa iny mbolo maro mibabo entiny makany an-danitra hitombo fahasoavana hivelatra amin'ny asa fanompona hitombo hery am-pandehanana ho ampiasain'Andriamanitra hatrany ahery amin'izy ireo ny tanan'Andriamanitra na aiza ary koiazy no fahavaliny amin'ny anaran'i Jesosy ary marina ny teny Jesosy fa na mivavady ny fiaina tsy hita ary dia tsy haresy ny fiangonan'Andriamanitra ndraiky etan'izy mivady mampandresy azy Andriamanitra ianao ary na inona na vision efa napetraka Andriamanitra ao am-pony dia ilay Andriamanitra nametraka izany ao am-pony niaraka natanteraka izany vision izany amin'izy mivady ireo sy ny mpiara-miasa rehetra. Andriamanitra na inona iriny na inona fikasana na inona entiny anatrehanao ka mahasoa ny asan'Andriamanitra mahasoa ny fiainan'izy menakavy dia ho ataonao tanteraka aminy izany. Mankasitraka raha eo ho tahina ny fiangonana rehetra ho tahina ny any an-tokantrano rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mankasitraka Andriamanitra. Amen. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo tsika fiangonana raha soa be dia be.